feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Mirabantsika rehetra indray asa raha mety mahalinana ny miraba isanandro satria efa fantatrako fa i Angélique no manolotra ao anatin'ny iray volana aloha zany hoe izy ity zany hoe dia période d'essai. Manao ny ianao? Miarabanao ranavavy. Raha izy manatinatina ty fa ianao sady tsy manao kasiposy nefa mitovaka be. Ino mitofaka ianao eo ranavavy? Tsy haiko fa ohatrany misy fofotoaka be ianao nefa vao maraina. Ianao koa hono ahy, ianao le Angélique? Ie. Ary ohatra mitovitovy maty mizelo ologaly raha sefo maka vola isaky koty za. Tsy za zany fa olona mitovy angamba. Aza mivarotra sakabeloha fa izy ilona rehefa tsy manaiky eny alika nonikapa azy maty mizelo. Sizilona an'izay tsy mahita zavatra tsy masisy tangorona ny lalitra izy attention. Iny de inona resantsika zao aloha ny zay ny ilaina aloha? Ohatran'iny koa izy maty mizelo io tonga teto manay tamin'ny maly. Tena le reno niteraka tonga teto. Ie, tonga teo izy niresadresaka. De iza ny anarana lasainy teo? Hoe Rabe filana Isabelle. Mamozipozina anarana tsy. Lizabeta ny tena anarany iny fa ny rambony nalainy de nampiny elona fotsiny iny iny maka elona foana iny. Lizabeta fa izay. De inona nefa ny mampanina anao nefa izy zany zao? Za fa miresaka mamazam-bo miresadresa avy eo tantaraina daholo ny fahasaizany tsika aneo azy mama tsy olana loatra ane ty fiainany teo ahy satria zao tsika efa mantsa de tsisy olana tsika mahita toro-tsara satria manino? Mantsa ange zany tsisy atahorany hoe miamantsa azonao ve azonao izy tonga de eo amin'ny farany ambany kinona ny ahiahy tsy afanany eo. Iny ka nareo nga tsy mameritreritry hiakatra? Eny mama zao mikasa hiakatra avy any arivo mama an'izay raha hoe hitanao fa manana nefany miady saina azy fa vomy be izy hoe hiantsa. Iny ary raison zavatra fa minairana be zany. Le izy mantsy misy le fiteny ohatran'za Cyril zao hoe misy ny fiteny hoe mitazobady tsy lasa vodiondry. Inona ny olako am'zany? Za zao mitazika sarety tsy lasa vodianjo mezika. Ny zavatra olana amiko fotsiny tambola kely tany am-pianarana ataon'ny ankizy Cyril vao le petit canard tsy nampoziko mety zany vevetiko fa tsara be taty aoriana vao fantatra hoe sobakarakay le zavatra resahana. De za isako manao an'ireny taratasy fampafantara an'ireny de soratako ao foana hoe fils de député. Zay veliko fa zany le izy zany hoe zanaka député zany zay satria andefasany boakely taratasy de ao anatin'le izy misy soratra hoe fils de député foana. Taty aoriana vao fantatra hoe fils de député kay le zavatra soratany de azoko tsara ny tena fantehany. Sa ahoana ny hevitsaotro mademoiselle Angélique? Ninao resana fa aza miresaka Angélique. Ianao ne zany zamoronako tsenjery de tsy tirilira voalililira fa tirilira voalililika mademoiselle Angélique. Ianao za miteny foana. Ino raha Cyril fa ranona resaka ary ataonao inona moa ty marito ty? Mahikapoaka zavatra eny aminao so de incassable ko. I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa rehefa iny, nefa nata olona. Alasina hitanana bilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi B. Sandana et compagnie.
arahaba Mirabantsika rehetra miraba larisa miraba goty miraba iantso miraba keo Referiko fa atao ambadika le écran everiko fa angelika avy io le larisa zany fa raha Cyril koa raha nga lasa nefa nisy tena mba matimaty aminao matimaty amy larisa salama talata misy sary ohatrotry zao am'ireny miditra mivantana tsisy sary reny ohatry zao hitanareo ohatry zany hoe somary mangatsitsika ihany alona isany talata 17 oktobra ity andro anio ity maloto ny faravodilanitra indray androany aloha manandroandro izy io miankina amin'ny rivotra ngamba rehefa avy any amin'ny somamanina ny rivotra saika havy efa saika avy ny orana fa tsy avy ndray efa nipitipitika tsisy orana mihitsy zany tety tsisy tananganisy orana foana any reveny tsisy orana riabo miarabantsika rehetrarehetra tompo miezakezaky ny tsikitsiky vo maraina ihany na zanatsanary satria somary sorena ihany misy nantona vo maraina ny vodin'ny fiara dia kika soma tsara mihitsy hoe so ihany tsy tao am'le jiro tena tsy hita hoe atao ahoana moa le olona azafady ramse azafady ino moa no tenenykeo zany paiky ve izy sa rako sa ataoko kika be oa le izy de azafady ka le izy ao anaty parkina mipetraka tsy matoritory somatsara nionjona tomobile fa ahoana azy zany zany natonga tatanteny te hoe satombantaty fa taria ambany taria miezaka ihany mba fa efa mianatra zareo tany zany le izy miezaka mba ho falifaly ihany tena zany aloha fa ataoamy falifaly le talata ty ny andro a mbola tsy nisorana ozy nareo tany fa de tany am'lenalenao mono tany amina le rehetrarehetra tany de zava-dehibe tokoa tany faritra Atsinanana Madagasikara de tao amin'ny faritra Atsinanana sy tao amin'ny faritra Agnalanjirofo mety efa eniko enareo ihany angamba ny mosea nisy ny fitokanana ny mosea Vavitiagna tao Tomasina aleo angamba io no amboatsika azy satria nisy ihany keo ankoatran'izay ny fanomezana maroboninahitra an'ireo mpanakanto tao faritra Agnalanjirofo tao Fianarivy Atsinanana no maromarona kokoa sy ny fitokanana ny tsangam-baton'ny Jean Fredy sy Dede Fianarivo nisy ihany keo ny fitsidiana ny manta ny filopiny zay vo avy namboarana somatsara mihitsy sady nanaovana tagnamaro ihany koa ny tamin'ny fandiovana azy sy fanamboarana ny lalana miditra ao fa de manonjanonja mihitsy le lalana miditra ao avy eo am'le arabe eo mitsofoka makao sy ny fandiovana le lobolobo manodidina sy ny lobolobo ao tao anatiny zany zavatra zany tsy asa atao moramora zany fa asa itoy foana fa tsy hoe zavatra vonjy tavanandro fa ny fanomboana azy fotsiny natao tamin'ny farany herinandro teo iny ny mosea Vavitena ny mosea Vavitiagna dia eo am'le toerana antsoina hoe place bien aimé fantatry ny olona rehetrarehetra ao Tomasina io sy ny mpandeha ao Tomasina ho an'izay tsy mahalala azy tsara ny atao hoe place bien aimé dia ao Ampasy Mazava eo am'le misy hazo misy rasina ereniny io le ny fakany avy any ambony eny atahoran'ny olona rehetrarehetra io hatram'izay satria nyresaka le tompona ndraiky mpanjakana avy ao an-toerana tao ozy izy hoe natam'zahay mbola kely aza de natahotra nyty toerana ity satria toerana eritreretina efa misy mpamosavy io eritreretina efa misy angatra io eritreretina efa misy mpamon'olona io anaovana hetsika Halloween izy fa izy io de misy an'izany tokoa tany aloha tany satria na de hoe anarana aza ny place bien aimé nisy toerana nandevenana an'ilay ramatoa antsoina hoe Vavitiagna teo io ramatoa io de sady Pimasy izy io fa ny anarany Timasy Vavitiagna ka sady mpitsabo olona io no karazany hamasin'ny olona io no karazany tompoin'ny olona io zany hoe taranaka mpanjaka ihany ko io ramatoa io tam'zany fotoanandro zany no tonga ny vazaha de novetavetainy io toerana io ary nasorony teo le razana ary de nafindrany any amin'ny cimetière iraisany zao tontolo zao de rehefa avy eo de nataony hoe la sainte inconnue no anaran'ilay ramatoa tonga tany amin'ny toerana io ny olona moa zany tsy anadino azy velively mihitsy de ilay place ilay toerana hoe kianja Vavitena teo de nasoronjareo ka nisoloiny hoe place bien aimé anaran'ilay tompona ndraikitry ny vazaha tam'izany fotoana zany de lasa hoe place bien aimé io hatram'izay ka hatram'izao fotoana vavy le izy fa tsy viavy Vavitiagna satria rehefa soratana eo tokoa le izy hoe mosea Vavitiana de ny akabeazany merina moa zany zay nikarakara le izy teo zany de hoe Vavitiana daholo ahitsy fomba fiteny anareo am'le izy ty ny fiteny dia Vavitiagna
zany fiteniny avy ety amty faritra ty de niezaka mpaniteny vavitiagna daholo zany zay rehetrarehetra aloha zany satria niteny efa zatra vavitiana foana fa de vavitiagna le izy ina moa ny atao hoe mozea ny mozea de itoeran'ireo zavatra rehetrarehetra zay ahafantarana ny toerana anankiray ka mozea natokana ho an'ny faritany Toamasina le izy mety ametra-panontaniana sasany hoe fangatsy tranom-bakoka tena rehefa natao ny fandiniana sy ny fieritreretana ary ny fakana hevitra de tsy tranom-bakoka no dikany hoe musée fa de nadika hoe mozea ny antony ny atao hoe vakoka de ireo zavatra efa taloha be tapaporoana tsy voatery ho zavatra efa taloha ela be tsy na natao anaty musée fa mety zavatra vaovaovao zavatra taty afara fa ahafantarana sy eritreretinao fa mitazona lay loha hevitra tianao hitondra an'lay mozea misy musée ny muzika de azo ampidirinao daholo ny zavatra rehetrarehetra na fahiny na avaizo ka ny mozea vavitiagna dia natokana ho an'ny faritany Toamasina faritany Toamasina misy faritra telo tadidiny lay fandarana nataon'ny Nestor hoe avaizo zaza avaizo ny lohatenin'ny fandarana nataon'ny Nestor Rasolofinjatovo tao amin'ny TVM tany amin'ny taona 80 tany hoany ary de zay misy nanaovana azy satria naseho teo ny sarin'ny lay trano satria lay trano no atao hoe musée ka io trano io taloha de maison Nathan no anarany lay nahatonga azy hoe Nathan tsy de mbola tena mazava loatra satria hoe misy hoe édition Nathan misy hoe édition Hachette de nisy nefa no hoe fitoeran'le olona tao taloha vazaha daholo io resaka io ary nisy koa ny fanamarana fa hoe tao amin'ny lakavy tao dia nisy ny tao sosôla zany fitazonana ireo andevo alefa ho aondrana rehefa aorina kely eo ary de azo itsofotsofoana moa zany toerana zany misy klipiny Big MG sy Dina izy nataotao nivoaka zany izy zany fa mbola tsitako le izy vo tapabolana zay le hira no mivoakavoaka any mandehandeha any raha ohatra ka misy mahita anao de tao nanaovana ny tournage n'le clip tao ambany efitrano antsoina hoe mozea vavitiana maison Nathan izy io ary fantatry ny olona rehetrarehetra satria kokakoka efa potika tanteraka tsisy varavarana ntsony na ny rindrina rehefa ninitsana ny tafo efa nanomboka nitsanitsana teo de nanapa-kevitra zany teo nivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina hoe andao amboarina raha anaty tena amboarina le izy nanomboka tamin'ny volana desambra no nanaovana azy ary de vita soamatsara izy zao fa ny ao anatiny ao koa de misy an'ilay antsoina hoe fampirantiana any sariny nalain'ny Jacques Faublé i Jacques Faublé ndray de vazaha frantsay faragasa ny Faublé zany karazan-drazany ohatrany hoe tsy tena izy makolika koa Faublé ohatrany tena izy ry satria ny blé tena blé moa zany varim-bazaha varim-bazaha ka rehefa varim-bazaha le ty le izy tokony hoe varingasy varingasy tokony raha tena izy satria tsy varim-bazaha le izy fa varim-bazaha ka tena vazaha tena frantsay io Jacques Faublé io fa nipetraka teto Madagasikara izy de nakanaka sary teto ary nianatra teny malagasy izy ary nampianatra teny malagasy io rangaha io de teraka tamin'ny 1912 ary maty tamin'ny 2003 tovy taona bebenay zany firy taona zany bebenay zany valo sy roanjato raha velona teo 1912 niteraka io rangaha io tany France maty tamin'ny 2003 tany andafy tany fa izy io de nipetraka teto efa ho 90 taona mahery izy zay raha tsy diso raha tsy zato mihitsy tsampy zato izy 90 taona mahery ary vo vetivety izy no maty de io sary nalainy io teto Madagasikara izy indrindra tany amin'ny faritra atsimony Madagasikara no entina mitety vohitra ka anjaran'ny Toamasina aloha zany zao tamin'ny fanokafana an'ity le mozea vavitiana teny no mahita an'izy io sary tena rehefa jereny io sary io de izy hoe tony Pierre Romaine tamin'ny fotoan'androny noir et blanc io fa nety tena sary zany ryavana format carré amin'io nety tena sary zany ary cadrage zany ho an'ny makasary de mahafantatra tsara fa ny cadrage na format carré faran'izay sarotra faran'izay hafahafa be mihitsy carré ny sary avoakany kanefa dia ao mipetaka tsara mihitsy ny cadrage ary ny qualité alainy sary le olona ohatrany hoe manangy tanana le olona sady mandihy fa tena hitanao hatramin'ny grain de peau ino moa zany ny masokoditra n'le olona hitanao daholo fa tena nisany tsara hitanao koa lefa hita zany machine calculer anay ty raha lay hita daholo mihitsy nga reny machine calculer ny la zao ny mbola orange hoditra orange zao hody boasary zao fa mbola tsy machine calculer zao fa rehefa tena misy an'ilay pellicule taloha tamin'izany fotoana zany rehefa tambatra lavaka simony machine ka azerty zany clavier zany nytena amizay hita ao hatramin'ny cube zany pellicule taloha le izy fa dia misy profitsary moa fitenitsika azy karazana fahafantarana hoe ino ty fa négatif io
ary de rehefa anao tirage amin'ny manaraka de io ihany no ho tirena ka io rangahy io de naka sary teto Madagasikara tamin'ny 1938 hatramin'ny 1941 no nangalana io sary io Jacques Faublet de mpampianatra teny malagasy io Jacques Faublet io de mpiambana amin'ny akademia malagasy ary de izy de mahay an'ity Madagasikara ity ary de tiany ity Madagasikara ity indrindra fa nifaritra Atsimonosy ao fa misy sarina Antananarivo ihany koa tamin'ny 1939 zany hoe io René Depuis io de efa teo tamin'izany efa depuis René io zany efa teo foana fa ny Totobato midina avy any Antanareny efa teo tamin'izany Totobato miakatra ny Ambondrona efa teo tamin'izany hita ao daholo zany sary rehetrarehetra zany zany hoe rehefa tena tao ny aravina zany ny fijerena an'le sary de hoe harembe tsy hitanoanoa no ao anatin'ity collection sary any Jacques Faublet ty ny tany amin'ny Meg misy Meg anankiray antsoina hoe mpandihy eto Gasikara fa le izy tsy zay ny Meg ity nanome azy ity fa ny maison ethnographique any avy any Genève maison ethnographique de Genève no nanome azy zany hoe nome tamin'ny alalan'ny ambassadeny Suisse no nanome an'io ho an'ny fitoram-panjakana malagasy zay sorana am'y zareo fa tena arena be zany ary ahitana hoe ohatrotry ny ahoana pozin'olona taloha le bandikely miaraka mivarotra mama ny etsy lalankely etsy hita ao daholo misy boky miaraka aminy tsina izy manazavazava mombamomba an'izay zavatra rehetrarehetra zay io no aranty ao amin'ny musée Vavitiagna zay nitorana anarana hoe maison Nathan teo aloha ary de isorana zay nanao azy rehetrarehetra mihitsy ary mbola tena misy zavatra hafa tokony mbola atao ao anisan'ny tena isorana ankoatran'ny mpanamboatra azy avy ety anivon'ny ministera zany ny commune urbaine ny Toamasina satria de ny fanampy mihitsy eo amin'ny resaka jirama eo amin'ny resaka fanamboaran-dalany eo amin'ny resaka fandriampahalemany misy bandimpanao boly eo ary inona fa reo bandimpanao boly reo no hamelo maso an'io place bien aimé satria eo amin'ny ilany eo ne le place eto amin'ny ilany eto le place de eto amin'ny ilany eto lay trano anaovana an'ilay musée zay lasa ohatrany hoe zarery moa no miresaka zany satria nareo zany ohatrany hoe mihina amin'ny tantara fotsiny fa tsy ilany any taniko zay tsy nahita ianareo le tsy tany mihitsy tantarolo de mametraka zay rehefa avy eo resaka satria zany zany efa zavatra tantaraiko daholo zany rehetrarehetra hoe zany ny asa fanteny ataraka hoe le fitsy ave mbola le ka le any tsisy fintsa any fa le fintsa any an-dalana any fa zay moa zany tsy mpividy an'ireny mihitsy raha any faritra tsinana nosy zany tsy mividy fintsa zany mihitsy fa any faritra andrefana ihany nividianako an'ireny fintsa reny ary faritra andrefana avaratry nosy eo fa raha ny faritra tsinana satria fatapatatra tsara fa ihany vao mietsika kely de orana ary zany eritreretra hoe mba efa lohataony zao mivitsivitsy ny orana fa io any netreretina satria nolokoana ilay eo amin'ilay balcon an'le musée de ty tsy ambevavy ty akanjo laty de nasina sary ny Vavitiagna io sary ny Vavitiagna io olona tsy fantatry io zany mazava azy satria mbola tsisy appareil photo tam'izany mbola tsisy nanao peinture ihany koa de nakanaka sary nalaina le bandimpanao sary lay antsoina hoe Edi Besa fantatsika angambany Edi Besa fantatsika Edi Besa nalaina Edi Besa ary dia ho anareo zay te hijery hosodoko ho anareo zay te hanaraka azy ao anaty Facebook jereo ny Facebook ny Edi Besa fa mahavoy bandy io namoronany an'ilay tarehin'olona eritreretina fa ho Vavitiagna ny zahay ary de napetaka eo le sy tonga de resy lahatra io rangaha Vavitiagna io na tianareo na tsy tianareo fa io Vavitiagna io alefa so de napetaka eo le sady nasina soratra hoe musée Vavitiagna le riny nanao an'le sary ary mba hiangaviko ianareo asaiko ianareo hijery ao anatin'ny Facebook le ry Edi Besa jereo ny karaza-tsarany rehetrarehetra mino fa ataony ihany ko le tokony avoakanao ihany ko le musée Vavitiagna raha ohatra ka ary le sary vongany Dede sary vongany Dede sy James Brown ojerentsika amin'ny fotoana manaraka horesantsika amin'ny fotoana manaraka ngamba fa iresaka momba an'le fitokanana tamin'ny Zoma fotsiny io efa ho tapitra ihany ko ty tsinareo efa avy eo de mbola hotoizantsika ny resaka zay ho atao ao mba todia kely ty ro anaovana ny io moa de mivantana amin'ny tele ty androany Ah, trop cool! Dadju nous fait un direct ce soir. Je raterai ça pour rien au monde. T'en as de la chance, mais pense un peu aux autres, comme moi, qui n'ont plus de connexion. Allez, je fais pas mon égoïste, je te fais mon bon plan. Dès maintenant, encore plus de vidéos sur ton smartphone. En achetant B-Connect par Orange Money, gagne jusqu'à
jusqu'à 5 fois plus de connexions en cadeau pour continuer à surfer tranquillement. Forfait Internet Day and Night disponible sur 123.orange.mg. Orange. Apta Junior contient des vitamines A, C et D qui contribuent au développement du système immunitaire de votre enfant. Apta Junior, prêt pour l'avenir? Bemraya, Hafata Bemraya, Zanin Bemraya, Hafata Bemraya. Yafatra te misy sato maro saba misy maro nafatsy hoe anganongano atomboka mitsotra ny filaina no maro ny fanasana tanana isaky ny matyaro resaka rano fisotro rano voatoy tsy mikaka manoto ory voretra manao ny tsy mety mangera andanety nefa olo mavete mbola koragna hafa fatoriagna agnaty laya impiry volagny ny tsy mety faya Rasanga zany miakatra ny maribany magnatogna malaky tobo fahasalamagna amizay anao salama Sanany Bemraya Afatra Bemraya Sanany Bemraya Afatra Bemraya Hafatra fanahy fanabeazanezana efa marobe zao ny fomba moderny zaza tsy ampitogno aza-panambadiagna sagnatriany zany efa zaza tsy tiagna na zaza riagna Wanene pefu si chala pikna zakamo msafu fangana zakisitina ratukatunga nyura amuana stupa salamana devrera saze fotira kilu sasakil tugatenu nuno mnit afakembura na sakafu marluku tenina rama sufasasa mtumbo si espedira tuko Zanin Bemraya Afatra Bemraya Zanin Bemraya Afatra Bemraya Marneretina pa azony ankiziny tazomoka retinkibo mila teknika sy fikafika tsy vitanao konkonty fa zero misy tetikandro ny fanaovam-bakisiny maro ny etsika miresaka amin'iny raha tinany zaza ho lasa olombanona tsy ampiaranerisehatra farovana amilaliny Sedrapotrakizy tsy maintsy miharigny andesan-tsekoly de ampianarigny me fahalalagna torona milamigny kosy firesany ren'Andriamanitry Zanin Bemraya Afatra Bemraya Zanin Bemraya Afatra Bemraya Zanin Bemraya Afatra Bemraya Zanin Bemraya Pegano salame Zanin Bemraya Afatra Bemraya Zanin Bemraya Afatra Bemraya
Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. C'est la marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Tena totosantetika sanao ianao ary te ampifaly ireo olon-tianao koa. Tolora azy ireo fanomezana tsara indrindra ho an'ny fety. Baobab Bank dia hanohana anao amin'ny fahantanterahana izany. Tsotra fotsiny, avazoanao amiko izao ka hatramin'ny 30 Desambra ny fampindramam-bolanao dia andray anjara avy hatrany amin'ny tombola lehibe ianao izay mety azahoana moto na télé sy loka maro samihafa. Ko manantona ary mahasolo Baobab Bank akaiky anao raha mila fanazavana fanampiny ianao. Baobab, banque et bien plus. Tiany ty paozinao rodana be tiriny eny. Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao nanolokoso tamin'ny alina. Fisaka ka? Mila mitady solution tsika ratsy. Marenina aloha, te hiadana slippers ampiasaina. Slippers za manomboka zao. Couche slippers, zaza salama ho fiadana ny tokantranoko. Any aminao daholo ny vintana miaraka amin'ny Infinix. Mividy finday Infinix Hot 9 na Hot 9 Play ianao dia mandray anjara amin'ny fisariana ny 10 novembre izay azahoana loka goavana be toy ny TV Sharp 40 pouces, Infinix Hot 9 Play, cuisinière à gaz sy loka maro be. Infinix Hot 9 dia manana écran 0 display 6.6 pouces HD+, batterie 5000 mAh be zao. Hot 9 Play kosa dia efa écran cinématique 6.8 pouces HD+, batterie 6000 mAh. Mividy Infinix iray dia efa mahazo cadeau. Hot 9 sy Hot 9 Play tsy misy fetra amin'ny mpankafy azy. Maloto ny tanànanao. Simbasimba sy tsy voakolokolo ary tsy mahatehoninanao. Fantatrao ve fa afaka manarina izany ianao amin'ny alalan'ny anjara etranao? Mandritra ny 2 volana dia amorahina ny fahazoana ny karatra ny mpandohetra na ny carte fiscale. Anatina antsika ireo mpiasan'ny hetra, tsy misy azy ary eo no eo dia azo ny karatra. Taratasy ilaina, karapanondrom-pirenena, fanamarinam-ponenana. Ary tsy tapaka ny fampahalalam-baovao. Anjara etrako, ho fampandrotsoko ny tanànako. Cabaret iarahana amin'ny feu gaz ny zoma faha-telopolo ny volana oktobra amin'ny 7 arivo ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Asaina manokana bebe Lolo sy ny tariny. Cabaret iarahana amin'ny feu gaz ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Filan-kevitra sy famandrihana 034 11 029 50 033 12 029 50. L'Université digitale débarque à Madagascar. Pour sa journée porte ouverte, l'École supérieure de management vous invite à une rencontre avec le corps enseignant et la présentation de la plateforme www.esum.academy. Venez vous inscrire et profiter de notre offre promotionnelle à seulement 50 000 ariars. Prenez dès maintenant votre avenir en main, car vous, les bacheliers d'aujourd'hui, serez les entrepreneurs de demain. Rendez-vous le vendredi 30 octobre 2020 de 8h à 18h à la salle Les Orchidées Hôtel Ibis Saint-Kourndjan. Esum, le défi de la réussite. Araroto fa efa mivoaka zao ilay dictionnaire amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny anglais mahery ny 200 pejy. Dictionnaire voalohany eto Madagasikara misy ilay teknika internationale IPAST nosoratan'ny professeur Joey 50. Promotion ny vidiny dictionnaire io hatramin'ny zoma 30 octobre izay 120 000 ariary na 600 000 francs ao amin'ny CEG Antanimena. Maimaimpoana kosa ny séminaire ny sabotsy 31 octobre ao amin'ny CEG Antanimena ihany. Téléphone 032 59 816 15. Bon appétit, Manulcha Urawanao. Bon appétit, le plaisir de manger.
Canal+, naiza naiza eto Madagascar. RTJ amin'ny Valo Maraina. Tomboko lasy tomboko vavy, hanaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika eto amin'ny RTJ. Ankafaliana tompoko no anaterana ny arahaba ho antsika rehetra izay mihaino ny onjam-peo amin'izao andro fa 17 ny volana oktobra taona 2022 izao, ary ankafaliana toy izany ihany koa no hanasana antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany fotoana ny vaovao. Anisany manaratra endrika sy manome lazaraty ny sehatr'asa anankiray ny fisian'ny kolikoly. Misy eo amin'ny endriny maro izy io ary ahitana an'izany avokoa ny antanatohatra rehetra na aty amin'ny lafiny ara-panjakana na aty amin'ny sehatra tsy miankina. Raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara tamin'ny taona 2012 dia mitana ny laharana fa 5.7% amin'ireo firenena 9.7% nanovana fanadihadiana Madagasikara. Andraikitry ny mpitondra fanjakana no mitarika ho amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ary atao zany isaky ny ministera mihitsy. Velirano fahatelo ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ny ady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Raha ny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka zany no jerena dia nanamafy zany ny ministra ny profesora Rakotovoanitry Niala Jean-Louis fa misy ny fanadihadiana rehetra momba ny ady atao amin'ny kolikoly atao ao anivon'ity ministera ity. Resaka natao zany tamin'ny fitsidiam-patra izay natao tany Betsiboka tamin'ny 2020 volana oktobra lasa teo. Tsy misy hindrafo, zéro tolérance ho an'ireo izay tratra manao ny kolikoly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay sahaniny araka ny fanazavany. Fa raha tsarotsika tsara dia nitsidika tao amin'ny fonjabeana Tanimora tamin'ny 1 volana oktobra taona 2022 zany hoe efa herintaona lasa ny président ny république. Tao dia nisy ny fepetra hoe ahoana no atao hitsinjovana ny zon'ny voafonja, ahoana momba an'ireo voatana vonjimaika tamin'izay. Fepetra tsy maintsy atao ny toeram-pamonjana vaovao eto Madagasikara. Ao koa ny hoe tsy maintsy avototra ireo izay mbola voatana noho ny fisalasalana sy ny hoe tazomina vonjimaika. Ankehitriny fikambanana iraisam-pirenena maro tarihan'ny Amnesty International no mangataka sady manao antso avo amin'ny président république hanafaingana ny fanatanterahana amin'ny fampanantenany momba ny fonja eto Madagasikara. Tery ary tsy manaraka ny fenitra takina intsony ny fonja eto amintsika ka mampiaka-peo ireo fikambanana sy vondrona samihafa ireo. Eo amin'ny ray alina eo nisan'ny olona zakany toeram-pamonjana miisa 2.20 manerana amin'ny Madagasikara. Tamin'ny volana aogositra teo nefa dia nahatratra 7.4 alina ny isan'ireo voatana amponjavonjimaika ary voapanga ka manefa ny saziny any amponja, zany hoe avy telo eny amin'ny tokony ho zaka. Ny 4.5 isan-jaton'ireo dia voatana vonjimaika noho ny fanikan-dalàna madinidinika. Noho izany ilaina ny fanamboarana fonja manaraka ny fenitra miaro ny zon'olombelona. Everina fa io fahateran'ny fonja eto Madagasikara io no anisan'ny antony mahatonga ireo voafonja mitsoka. Raha tamin'ity taona ity dia nahatratra 8.20 ny isan'ireo nitsoka ary voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny 2.20 tany Farafangana. Vao maika nampitombo amin'ny fahasahiranana ny momba ny fandarana amin'ny fonja ny fisian'ny Covid-19 izay mampitarazoka ihany koa ny fanatanterahana ilay fampanantenany ny président ny république. Fa very taraina ny mpiasa eo anivon'ny kinapo maty satria dia voarirarira ary akoatran'ny hoe voarirarira dia misy ny fampanantenana lava reny kanefa tsy mivaha ny olana. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny docteur Saondra Malala Marie Michel vao andro vitsy fotsiny tao aorianany nanendrena azy dia nampanantena fa hovahana aingana ny olona ny kinapo maty. Izy ity dia hoe tsy fahandoavana ny volan'ny mpiasa karama izany ary dia efa vita soma tsara hoy
ireo mpiasa ao knapy mady ny CPE efa nilamina ny BEPC ary efa vita ny fivoahanja amin'ny fanadinja amin'izao nefa dia mbola tsy mandray karama ihany ry zareo. Noho izany ikasa ny lanja sora-baventy ry zareo reto eny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena eny Anosy ary manomboka hanao ny fitakiana. Tombana ihany zany ho an'ny fitakiana araka ny zo amin'ny mampiasa ory zareo fa miantso ny ministera hamaty olana ity. Ny knapy mady Eza Korondrano. Mbola eo amin'izay resaka ny fanabeazan'izay ihany fa sehatra hafa mihitsy indray izy ity toy ny fanampiana natao tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nizara fanomezana ho an'ireo mpianatra ny EPP tao Antanety Beilafy izay nahazo ny noty tsara tamin'ny taom-pianarana lasa teo ny Rotary Club Antananarivo Maroloko. Natao io omaly isan'ireo fitaovam-pianarana tamin'izany kit scolaire toy ny cahier, stylo, règle azon'ny ankizy. Tombanana ny amin'ny hoe mila fanohanana hatrany ny ankizy izay mahomby eo amin'ny fianarana mba hahatonga an'izy ireo angetaentan'izay fianaran'izay ary dia nahazo fitaovana zany ny ankizy miisa 12%, nahazo ny moyenne 12 no mihoatra amin'ny taom-pianarana teo. Ary reny rehetra ireny dia ataon'ny Rotary Club Antananarivo Maroloko toy an'ny efa nataony hatramin'izay hoy ny filohan'ny fikambanana Ramiandson Jimmy. Tanjona voalohany eo anatin'ny fandaharana asa ny fanamavanana amin'ny fahasairana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nambaran'ny filohan'ity RCA Maroloko ity fa efa nisy ny fanampiana ara-bola nomena ny ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny EPP Antanety Beilafy tamin'ity taom-pianarana vaovao ity ary nahatratra 2.9 ny nahazo itohana ara-bola io araka ny fanazavana satria vola be mitetina tany amin'ny 2,000 hetsy sy 7 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny vola nampiasaina tamin'izany. Fa nabe resaka ny hevitra navoaka ny Paparay Masina tamin'ny herinandro ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ka noho izany dia nandray ny andraikiny ny kardinaly Tsarazana Désiré nanao fanambarana momba ny hevitry ny Papa François teo anoloany ny hevitra diso miparitaka momba ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Atsara amin'izay ny tsaosy ny resaka vilana hoy ny kardinaly. Aoka ho tony isika rehetra mpino katolika ary tsy miova hatrany ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny tsy fankatoavana amin'ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Amarana antsika ny fotoana dia fanambarana teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra satria dia efa manao niezaka rehetra zareo reo fa tsy maintsy ho tontosaina ny Tomasina ny lalao atao ionana amin'ny Côte d'Ivoire ny 17 ny volana novambra izao ary arak'izany dia efa misy fampanantenana ny fanomezan'ny fanjakana fahafahana miditra vonjomaika eto Madagasikara ho an'ny délégation ivoiriana hiatrika io lalao miverina io. Io manko no andrirariran'ny ivoiriana ny amin'ny hoe lanitra Gasikara mikatona ka ahoana ny fomba tongavana ihany efa azo antoka zany hoy ny fédération fa hisy ny fanomezan-dalana ho an'ireto ivoiriana reto ary rampitso alarobia dia hidina ny Tomasina mihitsy ny eo anivon'ny FMF hijery handinika farany izay fanatsarana atao amin'ny kanja ao barika 5 mialohan'ny andraisana ny lalao miverina. Ho faranantsika hatreo aloha ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDGR dia mametraka ny mandrapiresaka ho antsika mpiaindray afaka adinindroa ny fotoana manaraka. Misy rivotra. Leo misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Somary miramina ny sary moa zany le teo fa zava-pisy moa zany. Tsy miankina amin'le crédit ampiasaina io fa miankina amin'le sary. Ny fanampim-baovao moa ohatra na manaraka ny fifidianana ny Amerika aloha satria za fa niteny teto fa za tsy fidy Donald Trump satria za tsy mifidy ihany. I Joe Biden koa nefa tsy hitako be ihany zay anaovana azy satria soavaly raha tsy voatangina intsony.
fa amin'ny 3 novambra izy io mahaliana ihany ny demokrasia an zareo satria izy mifidy aloha eritreretony ty amintsika misy andro maromaro afaka mandroso sabato alory zareo 3 novambra ny famaranana an'le fifidianana fandatsam-bato angonina ny vato rehefa aveo ho antsika rehetra manaraka n'izany vaovao zany de mandroso sabato ny vahoaka de isaina ny vato rehefa aveo fa ny tena endry ny ara-lalam-panorenana de any amin'ireo anteny miera no atao le tena safidy formel zany na le tena atao iny de amin'ny 13 novambra iny no mitranga 13 novambra ny antsika moa zany anteny miera rehefa raisitana sisa raha iny de amintsika tsika nefa rehefa aveo hoe misy safidy lehibe any resaka lalam-panorenana moa resaka zany fa za aloha zany de mahita hoe raha be raha resy eo trompe ao anatin'ny fifidianana zany satria izy de efa nanao vava mihitsy ataoko mihinana volo-katsako raha ohatra ka de hita eo fa am'izao ny sondage aloha de eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 isan-jato ny elanelany amin'ireo état samihafa mahaliana ihany zany satria misy rombo hafa manerana ny tany zay iandrasana an'io sady miaraba asika aloha zany fa raha makasika an'izay moa zany sady miaraba fa amin'ny ankapobeny aloha zany raha le makasika ny Donald Trump aloha zany efa raha ao anatin'ny resaka staty moa zany ndrareo zany de tena zay le staty tena marina mora miatakatana resaka staty resaka statistika zany de amin'ny ankapobeny zany manomboka meteritery indray ny elanelana misy amin'ny tara misy Joe Biden de lasa Hillary Clinton Joe Biden aloha zany zao nitaky amin'ny ankapobeny ny ndrareo zany efa fantatra mialoha eny hoe efa fantatra hoe idy mety hita le izy mety hita kokoa le izy zany fa ny ny Afrika moa zany mbola tsy mandeha koa ny propagande mbola tsy mandeha koa ny ninona de fantatra hoe tiany filopirenetsika zay fotsiny zany amin'ny misy atody mba hatotranao misy atody aty Afrika ihany koa misy an'ilay vao mivaly le fifidianana de ozy izy ny sy ny akilany zay nandresy miteny le atsakilany zay nandresy le atsandany miteny hoe zay nandresy raha ny fanisanana nataonay nge ka ity de ny fanisanana nataonay koa ne ozy izy ny sasany ka ity ka aleo ary le ary amin'ny fitsarana avy no anamarina azy zay tsy manaiky an'io kina no ekenao zany de zay zany le mahafinatra ty Afrika hoe aty ihany misy an'izany ary zay koa mampiavaka atsika firenena afrikana zany za moa efa niteny ray mandeha iny hoe ity demokrasia ity hisy fiafarany io tsy ho mandrak'izay mihitsy fa ny ato anatinatiny 100 taona farafahaelany tsy maintsy hitady fomba hafa hitondrana ty tany ty ndray ny olombelona fa raha itiky fifidianana ty mitady amerina mpanjaka ndray manjary satria États-Unis zao ve no fa misy hoe averina ny fanisam-bato izy atsony reny mba hoe filamatra sy fitaratry amin'ny resaka demokrasia vao mainka moa ty Afrika ary lasa mitovitovy amin'ny zavatra fanaon'ny ty Afrika daholo ke ny zavatra ataony zareo any firenena mandroso any lasa manao propagande l'américaine zareo amerikanina am'izao nefa ho an'ny afrikanina reny zavatra reny tokony atao izay mihitsy zany ny tombony hoe fa manomboka me matanjaka ny afrikanina am'izao fotoana zao satria fa manomboka aty Afrika amin'ny mason'izao tontolo zao ary be dia be reny mianatra ny fomba ny afrikanina aty Afrika de lasa hoe ny zatra rehetra atao zany lasa jeren'ny avy ivelany daholo ary ny fomba mampanao aty Afrika ataony any zavatra tsy de misy miresaka manko zao ohatra hoe anisany mba nahita fahombiazana hoa mba tsy hitenenako hoe mihoatra an'izay isika malagasy tamin'ny ady natao tamin'ny coronavirus ohatra fa zany zavatra zany hodiny tsy hita satria ao ambadika ao ny fanaratsiana sy ny fanakivina ihany ko satria hoe io ve tsy zestiavany mpitondra fotsiny ao satria zavatra io la raha voaraisina amina lafina politika izy de ohatrany tsy maintsy hoe tsisy marina daholo zay fomba rehetrarehetra hoentina ilazana zavatra anankiray fa amin'ny lafiny politika daholo use iny zava-misy am'izao fotoana zao aloha hoe memidina ny tahan'ny olona voan'ny coronavirus fa atahoro fa manomboka miakatra ndray izy zao ary raha nitaremarika azo hatramin'ny maly sy ny androany de ahina mafy mihitsy ny poiran'ny antsoina hoe fitamberenany ity aretina ity la antsoina hoe deuxième vague atahorana mafy mihitsy ny tamberina na ny tapodiny ity deuxième vague ity aretiny ity indrindra ho atsika ty amin'ny fatrana Alamanga ary efa miteniteny daholo ny avy any amin'ny fatra ambadibadika any hoe ao Analamanga ohatrohatra ny miseho zavadravatra ratsy zay am'izao fotoana zao ka mila mitandriny tsika rehetrarehetra fa tsy mbola tafavoaky ny ala ka aza misioko aloha ohatranay satria moa zao ny fatratsinanana zao satria moa zao raha mijerina any France tsika am'izao fotoana zao tao anatina 420 ora de tena niakatra farak'izay ambony indrindra ny tahapahavoazan'ny aretina coronavirus any amin'zareo any ary ny tahapahafatesina ihany koa zany zay no sy avy any faritra France fa avy any faritra Atsinanana amiamina any de nilaza mihitsy mbola ho miamizy atsoatsy
fa mbola tsy miamizy zao ary nilaza mihitsy lay mpitsabo namana tany fa misy olona testé positif aty aminay zao ka rehefa natao fanadidina de olona avy any Antananarivo io olona io noho izany atahoranay ny olona avy Antananarivo ka noho izany Antananarivo Analamanga moa zany satria tsy fantatra hoe taiza ty amin'ny Antananarivo ty le izy Analamanga de ahina mihitsy ny poan'ny aretina ndray mandeha ahina oa engany mba tsy hisy zany satria miankina amitsika mianakavy ihany io rehetrarehetra io hoe aleo mbola tohizana foana aloha le fitandremana fa ny fiverenany io ny tampodiny io ny tena ahina ka ny tany verina am'izay izy de tena sarotra be indrindra satria ohatra ny lainy Paris zany zao i Paris moa zay fantatsika satria le olona efa voany mety mbola voany satria moa zany zao Paris zany zao de nisy ny fanokanana ny lalana zay natao tany Paris de ny terrain any Paris moa zany Stade de France ao Ambatona Zaka ny Stade de France moa zany le Stade de France moa zany fanokanana kely le izy anapiko ny Francis teo lefa lazaintsika teto ny vokatra ny lazainy manam-pahaizana hoe rehefa mifanirasira ny olona dia farafaharatsiny farafahakeliny inenina mandalo eo aminao le virus farafahakeliny fa ho an'ny mpitsabo zany 12 mandalo aminao izy zany hoe le mandalo io tsara hoe inenina mandalo eo aminao izy mety mipetaka eny aminao izy mety mitsofoka any anatinao de zay koa le 12 ino zao misy ray le de tenekeo mahay zavatra Andriamanitra fa raha hita amin'ny masontsika daholo io aretina rehetrarehetra io ngamba de zava-doza tsy ainakasika ny Paris zay moa satria ny Paris moa zany tamin'ny lahady teo moa zany misy fampisehoanasika atao dia noho ny antony tsy niankina tamin'ny mpanakanto dia tsy tanteraka le izy na de efa tonga tao daholo ary ireo olona rehetra zay tena feno olona zay tsy niarelana ray miaratra kory ao daholo zany ny taratasy rehetra efa milamina daholo fa teo amin'ny anaka fa zany tsy tanteraka le izy de eto zany fandefasana le afatra ho an'ny olona amin'ny ankapobeny satria ny olona tena lasa le mpanakanto ndray no diso ao anatin'le izy satria zany ny fiarakodiana azy misy mikapoka misy mitoraka ny fiarakodia misy mivelively le izy misy ana le izy de eo zany le hoe lasa le mpanakanto diso ao anatin'le izy ankehitriny dikany avaizo ankehitriny avaizo zany no anambarana fa ankehitriny dikany nankitio am'izao fotoana zao avaizo zany no anambarana fa ialana tsy nateraka tompoko noho ny tsy fataterahany le fampisehoana zay natao tamin'ny lahady teo zay tsisy idiran'ny mpanakanto mihitsy le izy fa fandaminana zany fandaminana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana tao atoerana tompona raiky sy mpanjakana sy ny mpikarakara dia tsy tanteraka le fampisehoana fa mampanateny fa ho avy ny hetsika zay atao fotoana manaraka rehefa tonga zay fotoana izay ary dia ny fanetana ho an'ny olona moa zany hoe rehefa misy zavatra ohatran'ireny tompoko aza le mpanakanto zay tsy manao ninninona no soketaina ao anatin'le izy satria lazana fa le mpanakanto efa hitan'ny olona ny mpanakanto efa tonga tao ary nijanona teo amin'ny toerana mihitsy ny mpanakanto zay ny sakafo eo no itenenana hoe aza le mpanakanto tompoko no vonona na kitihana kasiatana vangamay fa tsisy dirany ana le izy ka eo zany le ndrasany le fitoniana ao anatin'le izy satria manjary lasa resaka lava be moa misy tsy hodirina lala be sy manjary tafiditra resaka politika ka tsy hiditra ao anatin'izay fa de zay fotsiny fa mila mitandrina foana aloha tsika fa andraso aloha ka izany zavatra tantarany barony zany mantsy mety hoe mitikodina aminareo zay mieno fa noho ny antony zao resaka fahasalamana zao anisany oa rery izy fahamehana ara-pahasalamana izao na de efa nofoanana aza ny décret fahamehana ara-pahasalamana ka de fa tsy décret mametraka ny virus tsy décret manala an'io fa io ny fahasalamana io de fahasalamana ny aretina de aretina ka noho izany tsy vitana décret io tsy vitana fepetra raisina ara-panjakana io fa ny tsirairay avy no mahita hoe mbola misy le aretina mandehandeha ka noho izany mitandrema ka anjaran'ny tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana no mandray ny fanapahan-kevitra am'izay itiavany azy sy mety eritreretiny fa mety eto amin'ity toerana ity ka raha na io préfet na io maire na io gouverneur de afaka mandray anjara mihitsy izy amin'ny fanapahan-kevitra am'izay itiavany azy na misy na tsy misy ny décret amin'ny fametrahana ny fahamehana mety so ara-pahasalamana ihany fa mety hoe misy dahalo ohatra manafika de azo atao mametraka le fepetra fahamehana hamehana moa zany izy hamehana ara-pandripahalemana ohatra na hamehana ara-loza boajanahary misy cyclone tampoka ohatra de izy mandray le décret zay ao atoerana satria izy no tompona andraikitra voalohany eo amin'le tanàna
de iny zany atao hoe tsy azo valozana ihany rehefa tena diniana zany fa le antsoavin'ny baronina tao kosa aloha ampiny tsy ny mpanakantona ny sonao foana ne ny ola ohatrany namayan'le sonao maromaro reny eo de zany le mpikarakarana le zavatra mitragotoerana de le sonao efa tonga eo ane izy nampanenao an'le anazy fa ny mpanao teo ny tsisy de izy ny doron'ny olona mahagaga mbola loza aminao fampisehoana ny marovoany nefa le contrat atao arietsinao mandidy anrasony fa ho avy eo zay izy amin'io mbola ambondromamy aiza nahatongavanao ambondromamy amin'ny efatranatsoila izy aiza ny ahatongavanao any atsiroro mandidy amin'ny 7 ariva nefa ianao mbola any ambondromamy amin'ny efatranatolakandro tsy possible mihitsy zany tena maro de zay zavatra zay zany misy any fahavoazana amin'ny rehetrarehetra le dommage collatéraux moa zany filazan'zareo azy iny de tsy maintsy hoe miantoka daholo zany rehetrarehetra fa anisany mahatsiaro tena satria koa ny olona koa rehefa mitangorongorona de miavendrana zay arakaraka ny fitangorona no miavendrana azy ary rehefa vendrana izy de torana ny topoka lalenina nefa niteny an'iny tao amin'ny de l'État ka nitao amin'ny faritra Agnalanjirofa de natao ny fitokanana an'ireo sarivongan'ireo artiste anankiroa zay ngeza de ngeza indrindra fa ho an'ny tenako zany satria anisany mba nahafantaran'olona ny tena zany ny fanaovana hira kayamba zany ary rehefa resaka kayamba de tsy hainy tsy resaka any Jean Freddy tsy hainy tsy resaka ny Dédé Fenerivo natao reo ny tena olona reo ny tena andrarezina natao io fitokanana io fa ny tena fotoana namporotsaka ny ranomasoko ary de nirotsaka ny ranomasoko de ny fahitako ny Zankely sy Basta tonga teo tsy nira zareo tsy nanao nini izy fa oay le ty Zankely tsy Basta izy Jean Freddy tsy Dédé Fenerivo izy oay le ty le rony daholo io nakasary za tsy mpanao selfie fa tena nanao selfie tam'le rona tsy hitako hoe ina le ataoko zany ohatry hoe te hanorokoroka ny zala mafy be zany te leladelaka ny zala zany selfie no hany azo atao zany de mba nakanaka selfie motramotraka kely zay koa le izy kay malotika ary za mieritreritra hoe milay be ty appareil photo an'ty téléphone kay tsy ratsy ty kay ka izy kay avy ato le tsara fa le avy ato ratsy le izy maratsy azy kay voakasikasiky ny tanana kay fa ela be nidiovana ohatry zao tamin'ny akanjo izy oay le ty ay le izy kay maloto kay zay maratsy an'izy nakanaka selfie ty tontolo zany aza mividy antony téléphone tony nareo itony tena farany téléphone ratsy miantony satria tsy takatra reo mihitsy vidiny ty satria rehefa tena tonga amina fotoana anankiray ohatran'iny zany ianao de mahatsiaro tena hoe itony moa zany le bandy nataonay reny hira tadidio fa rehefa nanao kakakayamby reny zay de nakatonokira tany amin'ny Zankely Zankely sy Basta satria diso fanono tsika Zankely sy Basta dia olona roa tsy de nisaraka loatra izy tao anatin'ny zavakanto tsy de nisaraka loatra fa i Basta le kely fa i Zankely le ngeda amin'izy roa lahy i Zankely ngeda fa i Basta de kely ary amin'ny disque Philomène izy mipetraka ambany zay i Basta fa i Zankely miondrika mitsangana de mitazona lohalika sady miondrika de Philomène ny lohatenin' zay hira zay Fehiloha mena fa rehefa iraina moa le izy Philomène le izy de efa iraina de nalaina tany sendra nifanena tamin'ny le izy zany Zankely tsy Basta fa Zankely tsy Bafla lahy zany nalaina ny tonokiran'ny Aporatiagna de nomeny le izy matara soratanany le izy Aporatiagna tsy niako nanigny fa nanao karaoké ndray re tamin'ity ndray mitoraka ty re fa kay diso daholo zany tonona karaoké io tsisy izy daholo tsisy dikany ny zavatra ao anatiny Aporatiagna amin'ny karaoké ka fonétique alo andikany zareo an'le izy ka le izy fonétique fa soratsoratany am'le diso le izy ko tsisy zay mihitsy minona reo fa tsy minona tsy hoe minona reo zatra minona tsy minona reo akory le izy mino fotsiny any tsy zany le izy ka fa mionona reo nandozako anao aby igny raha tsy niako zany hoe tsy fanahiniko iny mangidy koa mihoatry ny viae mihoatry ny via via de via ny vi mangidy via dia le maniry ngeda be reny raha mihoatra sanjo etsy tsy misy maniry mangidy koa mihoatry ny viae mangidy mihoatry ny via fa hoany ignaty satra mignatsya hoaninaty satra mignatsya nosoratany eo tonga de azo tsara mihitsy le izy indrisy ary eny arahako alahelo le izy fa tsy hanozona an'le olona izy nangalatra ny tao anaty kabare fa tsy hita le tomon'le hira lasa laisany any moa zany le izy de tsy fantako izy ka izy nisy nangalatra ka nisy nangalatra izy fa tsy lasa le voloko nisy nangalatra le tomon'le hira avereny le volo brôna soratanany Zankely mihitsy le izy
ary de zany rehetrarehetra zany tsy hoainy tsy nahatsiaro azy moa zany tamin'ny asabotsy teo rehefa notokanana ny sary vongany Jean Freddy sy Dédé Fenerive. Jean Freddy de tena Jean Freddy mihitsy e, somary kelikely le sary fa i Jean Freddy mihitsy de Jean Freddy vao hitako le Jean Freddy io e, na isina ho Jean Freddy. I Dédé no ohatrany eo misy ayakely ohatrany misy tsitovizana tsara zay fa i Jean Freddy kosa de izy ny proportion-ny angezan'izy roalahy kely loatra Jean Freddy. Jean Freddy kely izy fa ny pataloha zalahy ataony mitovy, ny kiraro mitovy fa izy samby nanana ny azy, samby manana diriginy izy. Anisan'ny hira ny raina tapany teo 30 secondes teo lasoloka, anisan'ny hira tapany raina teo amin'ny 30 secondes teo ny hirany Jean Freddy lay mitondra lohateny hoe ma bonne étoile, ary de misy anipahany kely ty ho alevantsika mara-pandeha ny dokam-barotra. Étoile, toi qui brilles tant. Tena taraiky be tsika amin'ity embouteillage be ty. Tsy efa tapitra ve ny fety voatongotsika? Tsisy taraiky zany kia. Matsiro be hono sakafo izy hoanina. Nga, araka ndreo anaty finday ao daholo ve zany? Ay maresaka tsy misy ohatr'izany. Facebook Flex 0 ariary. Maimaim-poana fanaovanao Facebook amin'ny findainao. Ahafanao mifandray tsy tapaka amin'ireo namana saikaiky anao. Midira ao amin'ny facebook.com dia tonga dia miflex manao Facebook Flex e. Orange. Falerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao. Fa nahazo kiraro, akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra. Nahazo kiraro vaovao indray na ty izany a? Hitanao hoe inona avy ny vaovao eny amina ty eny? Vaovao daholo ireny, afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy. Kahie gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Manampyafika ny fiainana. Selo misy maro isafidianana. Selo na fiasana na fianarana. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afako, hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afarasa amin'ny stylo. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ny kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé. Le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra. Jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe. Efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Ny fahombiazana sy ny fahaizana, ny famendrehana, ho fampandrosoana, fandrosoana maharitra, kalitao tena lafatra, miaraka aminao isan'andro sy natao ho an'rehetra. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Tsaroa fa manana finday tena mora nefa matanjaka Tecno a. Anisan'izany ny modèle Tecno Pop 2F. Ny selfie 8 mégapixels, caméra kosa 5 mégapixels, mémoire 16 Go, réseau matanjaka be ary ny batterie 2400 mAh. Eo ihany koa ny Pop 3 8 mégapixels daholo na ny caméra eo alohany ny aoriana. 16 Go be zao ny mémoire interne miaraka amin'ny réseau matanjaka be a. Izany rehetra izany dia natao amin'ny vidiny mirary. Ary tadideo fa mbola mahazo kadao ihany koa ianao miaraka amin'ny finday jifainao toy ny elo, ny pêche selfie, kitapo, powerbank, sisa tongava aingana ary eny amin'ny boutique Tecno fa marinao pitiavana izay. Tecno, expect more. Araroto fa efa mivoaka izao ilay dictionnaire amin'ny teny malagasy
sy amin'ny teny anglais mahery ny 200 pejy. Dictionnaire voalohany eto Madagasikara misy ilay teknika internationale IPAST nosoratan'ny professeur Joey 50. Promotion ny vidin'io dictionnaire io hatramin'ny zoma 30 octobre izay 120 000 ariary na 600 000 francs ao amin'ny CEG Antanimena. Maimaimpona kosa ny séminaire ny sabotsy 31 octobre ao amin'ny CEG Antanimena ihany. Téléphone 032 59 816 15. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ia, fa patiny kely fotsiny iny nalefatsika teo iny a tamin'ny hiran'ny Jean Freddy, fa ity kosa ndray kosa patiny kely fotsiny koa ho an'ny Dede Fenerivo ho an'ireo zapakafy azy. Sady aza domina fa manomboka zao dia afaka miditra amin'ny antso taribia nareo a. Jean Freddy mbola ho avy. Hoany, Dede Fenerivo mbola ho avy. Lasameza kwara oluna rekinge timba chandrando dongo lasana dije Vifta lasana chita tinanga vya biluma dongo tinega nisi kamariga kewo Sy ialana tsiny aminareo fa tsy tena fandaran-kira manko ty fandarany ty fa fandaran-dresaka fa misy hirahira atao anatiny de misy resadresaka de sady mandeha ny hira mandeha mifanomezana ny nale fananina rehefa reny hirany Jean Freddy sy Dede Fenerivo reny satria anisan'ny andrareziny reny raha vao miresaka hoe kayamba zany de tsy maintsy miresaka an'zareo ary raha vao miresaka hoe kayamba de tsy maintsy miresaka ho atsinanan'ny Madagasikara ary naiza ery zao tontolo zao hoe miresaka momba an'io kayamba io de tsy maintsy atao foana ireo hira ireo andao raha de efa hira kayamba de reny hira rehetrarehetra lena lefa teo reny ary rehefa manao kabakabare koa rehefa manao karaoke koa de manao an'ireny zavatra reny foana ho anareo zay antso koa moa afaka miantso ianareo satria fotoana efa fiatsony zao fa le resaka teo moa zany lefa resako teo moa zany le lalana zay tany amin'ny mifaritra patareparia ny lalana 10 pointy Fenerive koa ratsy a ny lalana RN 44 tompoko dia ratsy sika manazo lazaina fa andala-famboarana 23 et demi zao Zay 44 moins 21 sur 15 je laisse passer les autres et les ponts sont coupés zay mitsy am 600 zay idinany de hojereny fa amin'ny kapobe moa zany lalana zay tsy natoriko mitsy moa zany lalana Marivoay hatrany Vodia Andilona Toby zay satria moko raiza hoe tsara be ny lalana sy ny sisa mbola sisy miala dorika fa amin'ny kapobe zany vitsy ny tsara noho le ratsy ary lay tena jereo zany hoe le lalana fa vita daholo tsia mbola be dia be ny lalana ratsy ao anatin'le izy ary terrassement le izy fa tsy goudronné le lalana tsy mety voavalo moa zany hoan'ny hoe lala-pirenena fa 320 itanina zay misy fotoana tonga de 100 mètres tsara be tapoka de misy fotoana bomba voanjo de misy fotoana sésame le lalana zay fa hoe vita navoaka sara izy sisa amin'ny ankapobeny efa tsy azon-dalana tsony hoe mpivoa fa feno lavadavaka eo amin'izy eo de tsy maintsy mandeha sisikila indray zany ny fiarakodia makany am'izao fotoana zany zany ny RN 44 fa dia zay aloha zany zava-misy zay koa zany zavatra nirana tany RN 5 ndray ora zay kely ihany koa mampitoy Tomasina sy Mananara fa de nandeha hatreo Fenerivo Atsinanana zany ny avy eo Tomasina tonga eo 10 pointy de efa tsara ny lalana ny apahany betsaka de vita béton ny apahany vitsivitsy de vita coudron ary ny apahany sasany de vita bombo voanjo fa na izany zany amin'ny ankapobeny tsara ny lalana aiko tsy ateza ihany koa nefa ny io vita goudron io ny béton mety ateza le béton mety ateza fa anisan'ny zavatra mila fitandremana de le akarany am'le béton tonga de miakatra tampoko zany le izy tsy mba misy pantipantino allo salama mama mama le tarika kayamba
Azafady. Tarika Kayamba tena artista nanana ny maizy azy tokoa. Mipira taloha reny aby ohatra koa IDD sy Simon Randry ie moa ny miran'ilay hoe soany manandroa iny Iraindevy le atana misika indray hoe savatadidinao aya hoe ndrea hoe de soa aby ny tarika ny artista rehetra iny Sakayamba fa disco mady za de makasitraka ny artista rehetra zokony rehetra hatramin'ny zandriny indrindra manerana ny Madagasikara de akasitrahako aby fa tokony ianao niezaka ny mahasoa fotsiny efa zava-dehibe amiko zay misaotra betsaka toko ary saotra toko efa nihaino naty Texas fi efa nihaino naty Texas fi tsy hainoko tsara le izy mila eno ina moa izy teo tsara zany tika malagasy rehetra ny artista ny mampiray antsika zay ny conclusion tena marina zay zany ny artista ny mampiray antsika malagasy aby koa tokony ataontsika tokony ataon'ny artista zay ampiray ny malagasy rehetra misaotra koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana ny Madagasikara sy ny any velany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana Madagasikara sy ny any velany dia ho salama aby tsika misaotra zao tsy journaliste ro maisy mpamanao météo amin'ny TF1 miaraka tena taza eka mety tsy de misy ary Melvin fa ity lalana mampitoy amin'ny 10 pointe sy feny université de efa tena potika sy koka tanteraka mihitsy izy am'izao allo manao tompoko salama tompoko teo tsara fanafa misaotra to ito ndresaka le resaka démocratie vetivety fotsiny en fait io démocratie io zay tsy hay mampiasa azy de miteraka kolikoly kolikoly nefany loharanony fahantrano misy resaka tsy tokony azon'izy anizy atao akory na ny mieritseritra azy ohatra zany hoe tratran'ny polisy tratran'ny gendarme de amin'ny anaran'ny démocratie de miteny hoe okase fa ballon mba alaminy ty raha ty de izy mampiteraka an'le kolikoly am'izay amin'ny anaran'ny démocratie satria afaka miteny zay tiana lazaina rehefa tsy manopa fotsiny rehefa tsy manopa de afaka miteny zany nefa ny zavatongavana de kolikoly fa misy voambolana tsy opa fa manirikiry lavitra zay mihitsy ohatrany hoe mandrefy filoham-pirenena zao tokony tsy azo atao mandrefy refesina le filoham-pirenena fa izao ny zavatra azo manao propagande ve démocratie ty anao propagande kely ary neny Ambomailala tompoka amin'ny 1er novembre de ny fahasandazatsika ry vahoaka ve manana fasana eny dia amray vomivony vavady so de tonga marinainy de midy de tsy afaka aminatra voninkazo zay ny amin'ny anaran'ny démocratie de fa eno tsara zany zay fa de propagande zay amray tsika mioneny daholo de mandamina ny famoana sy ny fanidina vavahady mila discipline zay vao afaka mandroso makasitraka tompoko tsika zao mbola neuf spleen tanteraka mihitsy ny fitizana sy ny firesahana momba ny olona dia raha tena tsy maintsy terendra am'se marsely hoe ataova fanapa-kevitra aleo aza ny olona tokony hifesy hanoro ny resahana kokoa fa ny ondrin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely ery amoron'ny ranomasina de ho tatanina sy ho atoro sy ho bedesina izy zay ny zava-misy ankapobeny fehiny raha ny ankehitriny nanao lanonana mpianakaviana teny Alasora izahay tamin'ny asabotsy teo de aveo nandeha nena Tsimokely tsy lavitra ny tanàna manodidina efa tena tsy manao pasibosy ny olona eo koa nefa ny fanazavana hoe le kasibosy voaresaka eno apina ihany ny fanazavana tahaka ny resaka hoe relais de communication na toy ny resaka sady afaka miatso nareo afaka miatso fa ohatra hoe ny Alasora maheno nareo ny tanàna Alasora eny de sady mampirisika ataovy ihany le izy lo manao kasibosy fa tsy manao ny be tsy manao misy zao ny namana any Tomasina ny antso teo ihany koa tamin'ny Voamaraina fa de maro ny olona tsy manao an'izay kasibosy zay
eo ny avahana am'izay ary misy ny maditra nanamboatra ny sary volamena notopoiny satria hoe elabe so de nisy nanendaka tany Mosesy. Misy kosa no manaraka ary tena manao ampitiavana ny zavatra tokony atao zay miankina amin'ny tenany ao anatiny satria manahirana foana ny le miteny an'le matahotra polisy ao matsika be le polisy ao mamay be mety ilaina no miteny an'izay ny ankizy saziana ao ambadiky mivaravarana raha miteny misy lolo hoe satria tsy azo ny an-tsaina hoe sazy iny le manka ao ambadika ao. Ny resaka vaovao le resahana tany ambolohany teo moa zany ny resaka kabary mason'olona ny tenenina ny fomba fifampitondrana samihafa zay za zao namerina nanao publication ato. Ny publication ataoko de ity hoe ny olona iray citoyen aloha olo-tsotra olo-pirenena zay vao ao an-tokantrano. Misy manaiky an'izay fa misy ndray miteny hoe ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiainana izy aloha de rehefa mivoaka eo amin'ny arabe sy tokotany izy zay vao olo-pirenena. Rakarakitsika zany io. De misy firenena fantatritsika fa matanjaka kokoa ny citoyenneté ny ma citoyen ma olo-pirenena sy ny fitiavany ny firenenany. De lasa koa izy zay mba nantenaiko ifanatsafa sy resaka amiko za zany eto zany zao manahirana ho any mijery ny baolina amin'izao fotoana izao indrindra fa ny any Eropa satria tsy haitsainao tsony hoe ny iza no mifindraiza de iza no mifindraiza am'izao fotoana izao zany de betsaka mihitsy ny mpanao baolina ny mitaraina hoe tena tsy mahaliana ty le manao baolina tsisy mijery tena marina zany misy feo alefa mibafila be de miorakoraka sy ny sisa fa be de be mihitsy indrindra ny attaquant zay mahavita prouesse technique izahay ozy eo ampanaovana baolina fa ny hafanaponay tsy de tena ao loatra normal zany. Teran'izay baolina zay any goty rehefa aveo ny vahiny fédération-ny any za eto eo ianao ka za iainy fotsiny fa am'sivy misy an'izay vahiny zay de aza miala daholo za iainy fotsiny fédération malagasy ny baolina kitra tsy ho ampy mihitsy ny fotoana ivahinianana eto iresahana zay tokony ho resahana rehetra fa ny loha hevitra lehibe andrasantsika aloha ahoana ny fandaminana ny momba ny Madagasikara Côte d'Ivoire aller retour manaona ireo mpilalao samihafa zay tokony ho avy resaka frais fifandehana afaka miditra foana tsika midira foana ny ady hevitra ao anatina resaka tombotserasera sy ny gazety sy ny eny an-dalana misy mihitsy ny hoe andao ifanjinja raha ohatra ka fa ambany loatra zany fomba firesaka reo an'le baolina izany. Ny resaka ekipa pirenena ny resaka club ny fedina ny tompontakany Madagasikara ny amboarana Madagasikara reo championnat samihafa maivana ny eto amintsika aloha zao hoe maivana mbola tsy miainga ny fanaovana baolina. Ny ekipa pirenena malagasy zay nanao ny CAN 2019 tany Egypte tamin'ny heritaona tsy mpilalao manao aminay ekipa farazy matanjaka be de be akory no lasa ekipa pirenena kanefa de nahazo ny reny vokatra ireny isika. Noho izany avy any amin'ny ozapeny zalamy mihitsy io am'le finiavana hoe tsy vola le izy satria mianto tena ary izy indraindray mamonjy fanazaran-tena. Rehefa tena dinihana ny finiavany Nicolas Dupuis amin'ny fitantanana ny ekipa ny ady vangy efa ny fanaovany Nicolas Dupuis amin'ny any akafa ny fahaizany ihany mifandray amin'ny rehetrarehetra ahafahany manohy le zavatra tiany le izy tiany le ekipa pirenena malagasy. Mety misy any ao ny resaka hoe ambition hoe maneho ny mampizy azy satria Nicolas Dupuis zany raha ohatra ka ndray androany tsy mahagaga raha izy club any Europe any haka azy hitantana club anao entraîneur. Tsika mantsy zao zany miandry ny match aller sy retour misy ny atao any Côte d'Ivoire misy ny atao eto Madagasikara. Ny zavatra mety hitranga de mety mandresy isika fa ny zavatra ray mety ahina de mety ho resy isika. Ao anatin'ny fanomanana dia tratran'ny olana koa ny ekipan'ny Côte d'Ivoire fa tsy isika irery ihany. Zany hoe miaina ao anatin'ny coronavirus izao tontolo izao ary mbola miaina ao anatin'io amin'izao. Rehefa tena niresaka nefa tena amoron-dalana hoe mitohy ny zavatra ahoana ny fiaingan'ny fepetra rehefa aveo rehefa tena mandinika amin'ny mangingina tokoa ny misy ihany zany mahafa antsika matotsy nisy faty mikararana araka ny fepetra fitsaboana teto amintsika teny hoe rehefa tena mandinika atsika amin'ny ankapobeny fotsiny misy eo zany hoe ny fanafodina voaka ny fanjakana misy eo ny tambavy madinidinika mahazatra antsika malagasy misy eo ny fitandremana zay mety nataony zay mitandrina
Ary betsaka koa mivaly tenin'ny olona misy hoe ny anticortique ny matanjaka. Zay le fahadimy saika ho teneniko. Misy ny tanjaka ara-batantsika malagasy ihany koa teo anatreny fivezivezeny zany aretina zany. Tsy afaka miteny mihitsy isika ho afa hoe rehefa eny tsena fa afaka misokatra ny tsena de hoe tsy de maninona loatra eny satria akala manjana ary rehefa any anatin'ny toerana mihidy sy ny sisa de mifindra be le izy satria akala tsy manjana reny. Tsy zay ka. Misy zavatra samy hafa de samy maka zay eritreretiny io fotsiny. Ny namana maty, ny olona maty, ny statistikan'ny olona maty avy ihany fa isika malagasy zany ny ahafahantsika miteny hoe mety mijery antsika izao tontolo zao de manontany zao tontolo zao ahoana tokoa de samy manana ny valiny atao eo arakaraka ny moron-drano misy ny tsirairay hoe ery apita ve no misy trondro de andeha epiteny asa ny aranjoniko no ataoko lava de hoy le eny hoe mepita ety fa etiny miroboka fotsiny tonga de mankatrondro fa manomboka resaka souffleur zany ataoko zany tao anatin'ny ady ataontsika amin'ny coronavirus de misy ny aranjony lava misy ny jombotry ary misy miroboka anatiny fa rehefa tena nodiniana ho ao anatin'ilay confinement rehetrarehetra nataontsika teo de ny resaka atao momba ny olona tsotra hoe ny olona nge mafino ny olona tsy manana ny olona ne tsy manana sotra zao am'izao zao tsisy ny hoe milahatra be ery manao fitsapana misy ny marary misy tena misy eran'ny Madagasikara misy tanàna samy hafa hoe tena marary de misy ny maty ny fitrangany misy mahafantatra misy tsy mahafantatra de zay io indrindra zao mampantantena satria le fisehoan'le aretina am'izao tsy fantatra mihitsy hoe ino raha teo izy hoe tsy mahay fofona tsy maintsy urkana fa am'izao izy tsy fantatra mihitsy hoe ino mampantantena satria lasa matahotra zao ianao ohatra hoe manavinavy de matahotra sao de mba izy ary zany ny tahotra de misy tena misy ary ny fitandremana ao anatin'ny tahotra de tsy mitantara daholo ny rehetra fa raha ny satria raha ohatra alahatritsika eo zany ny zavatra rehetra hoe eritreretin'ny malagasy de malaza ny CVO de aveo misy ny ravitsara de aveo misy ny kininimpotsy de aveo misy ny zavatra ampiasaina tahaka ny sakamalaho tongolo gasy voasarimakirana sy ny sisa de misy ndray makany amin'ny hoe resaka magnésium vitamine C sakafo de misy ny fitandremana mifangaro zany rehetra zany fa tsisy afaka miteny hoe ity tokoa no nahatonga an'ilay zava-misy ankehitriny ohatran'izao ny aretina nefa tena mbola misy de azavaina tsara am'izay zany ny sain'ny vahoaka hoe tsy ao anaty lalampanorenana no momba n'zany fitandremana zany tsy ny kabary ataon'ny HCC na izy no ahatonga ny coronavirus ho voatandrana satria politika iny lafiny tsy ny zavatra anankiray eritreretina sy inona no mety ahasitrana fa ny fahalalana ny tena sy ny fifaraha-midinika le izy zany ny ohatranahako zany isaky ny mivoaka an-trano de matahotra foana ary isaky ny miverinao an-trano io hoe goto tsy resaka fitandremana foana ihany zao manko nge ny zava-misy akapobeny azo resahany nisy olona namana tena akaiky tena anisan'ny enjana amin'ny fitandremana sy ny fanarahana ny zavatra tokony atao rehetra maty izy fa ratsy mba ivao aloha miaro tena de vo manodidina tsy vo manodidina manko zay ihany ka verina aile hoe nateteksa ame anara-pahasalamana ny manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ihany ny tsara ataotsika malagasy manerana ny Madagasikara isoroana ny aretina sotra to de resaka fandriam-pahalemana tsy mandry fahalemana eto Madagasikara koa manaitra ny tompona ndraikitra am'izany fa tena mijaly ny vahoaka sady sakana ny fampandrosonana eny tsy fandriam-pahalemana tsy afaka mandroso mihitsy ntsika raha vao tsy mandry fahalemana ny Madagasikara koa manainga amin'ny tompona ndraikitra am'izany sotra to sotra betsaka to satria izy vahiny momba ny baolina kitra rehefa feo aloha lefa aloha ny azandaka ny azandà moa zany ny akoatran'ny zavatra atao amin'ny farany herinandro io misy ny trambongo ormatamiata ormatamy Sylvia mba tsy hoe rehefa feo misy fandaminana atao ve sa raikitra ihany le izy aloha fa za tonga de mandroso resaka foana nafarafanana le olona tonga ao de misakafo de satria zao tena tsisy dira misy satria misy hoe navoaka n'ilay gazety anankiray androany le hoe misy
23 000 ny mpiasa-panjakana fantôme. Ke tena teo zany nomboka mino zany ankehitriny totoma teo zany mamonoka mino tena misy fiainana hafa koa zany ankoatra zao fiainantsika zao zany misy fiainana paralele zany eto Madagasikara. Ary ozy hoe mahita ny zavatra ohatrany zany tena mampiorikoditra tanteraka mihitsy satria mety tonga ny bora-panjakana ianao mety tsy soniny tonga ao ianao miodina avy misy sony tampoka izy rehefa avy eo aika holograma manao izy ao ambadika eo zany le tonga eritreritra hoe tena manomboka mino le zany matahotra lolo matahotra angatra zavatra manahirana dia zao ohatra raha ono henoko zany ohatra enjena ihany aloha zany fantôme tokony miantso andry mpanenjika fantôme aloha tsika zany izy moa ireny film ireny fa le fitadiavana n'io hoe mpiasa-panjakana fantôme io efa ela izy io natao sy nijerena izy le mijerena le izy ahoana ny fomba fijerena le izy inona ny zavatra atao azy ary ahoana no tohiny efa fantatritsika ihany araka ny resahany akivilira zanamaso taloha reny fa lourdeur administrative ny tena problème antsika eto zany hoe be debe no mafampifezy tena hoe betsaka ny mpiasa-panjakana za rehefa mahita tompona ndraikitra ambony amin'ny resaka asa-panjakana dia hoy aho hoe ny asanareo anie ny andro atokony inge ka migérer fonctionnaire satria anisan'ny fandresena lehibe isaka mandeha fonctionnaire mahavita mandray karaha isam-bolana dia rehefa avy eo zahavina amin'izay aizany fantôme satria totomà mbola mandray vola zany ny dikany firifiry moa zany ny olona misotro ronono dia efa lasa tsy misotro ronono tso fa lasa nina pasika rianana ry dia mbola misy mandray ohatra misy koa zany hoe any anankiray ny 3 andro anatin'ny herinandro dia ny anankiray 4 andro miasa zany hoe misy koa nefa ny poste anankiray io zany biro-panjakana 7 no anatin'ny biro anankiray sahirana ny fanjakana manadio masombolana hoe reto misy piasa dia matetika zany ny mpiasa ampidirina misy fa ny miala ara-boajanahary hoe misotro ronono misy ihany fa ny miala amin'ny resaka déparasitage ny asa-panjakana tsy de tena mahita za mahita nefa hoe ao anatiny teti-bola-panjakana amin'izay fahitako azy amin'ny maha-olon-tsotra zany ny resaka hoe teti-bola-panjakana mavesatra kokoa zany ny budget fantôme noho ny fonctionnaire fantôme any mazava kamatoa zany matoa zany biro-panjakana ny fomaraina misokatra ny valo marina izy na fisasany marina dia efa misy olona ny biro-panjakana misy zavatra fa hafa ao zay misy bizy nataondra lasa le izy moa zany lasa hoe resaka hoe vahiakandrana kely le izy sisy aloha zany rehefa resahana fa zay zahako miteny an'izany foana hoe ao anatin'ny sampandraram-panjakana samihafa dia misy ireny directeur régional de any directeur interprovincial de la promotion de machin de tourisme directeur régional de le développement de l'agricole des os BDP izy reny dia misy indray ny fitalahina moa izy fiteniny azy misy indray ny chef de service de zao de machin de zao de zany miala tsiny fa namana tolo nareo mpiasa-panjakana dia hoy aho hoe rehefa mifomaraina rangahy ianao dia nataonao dia mifoy izy aloha dia misasa miakanjo dia mandeha makany mamonjy le biro-panjakana zany misy be de be ny asa-panjakana fa ny akabe aza ny paperanserie amin'ny asa-panjakana ary eo sivy etiketindray ty amin'ny androko fa nizaniza président teo nizaniza premier ministre teo nizaniza nanomboka tamin'ny taonana république efatra amby 10 oktobra tany hoany mianavesatra ny administration malagasy ara-olona sy ara-taratasy ngiampy Augustin Portos moa dia niteny an'izay mihitsy be de be any taratasy ka mba namaivana ny resaka administration dia atao photocopie daholo ny papier diadorina l'original tovy ihany ny lanjan'le izy rehefa avy eo any amin'izay zany tsara raha ohatra ka nefa tsy afaka sarotra mihitsy ary naorinasa anankiray ara-tsapa mihitsy ao anatin'ny resaka hoe misy olona rotely tokony alana eo am'izay le responsable ressources humaines dia cause mihitsy miala ianao inona tianao anina sa négociena sa inona tianao arakaraka sisaka misy raray vola nefa tena dinio fa ny licenciement négocié misy vola dia administrativement hoy ny fiteny ny fanjakana nefa tsy manao an'izay fa ny fanjakana ndraiky endrotoana ny azy rehefa lasa dia lasaka lasa misy indray nefa ny amin'ireo fotoana misy zavatra politika samihafa dia misy olona miditra eo amin'ny ankapobeny izy reny tavela ao izy rehefa ohatra ka miova ny régime amin'ny ankapobeny ho azy zany fa tsy tena hoe dia ny fomba hampandrosoana nefa tsy maintsy misy ampahan-kery mbola tavela eo amin'ny asa-panjakana ary misy apahambola tavela eo ahafahana mieritreritra zavatra hafa amin'izay
ka zay mahatonga le safidy a ho antsika rehetra zany manambara manao hoe anaraka dokam-barotra rehefa avy eo. Tena taraiky be tsika amin'ity embouteillage be ty. Tsy efa tapitra ve ny fety voatorytsika? Tsisy taraiky zany kia. Matsiro be ho ny sakafo izy hoanina. Nga araka indrio anaty finday ao daholo ve zany? Ay maresaka tsy misy ohatr'izany. Facebook Flex 0 ariary. Mamaimpoana fanaovanao Facebook amin'ny findainao. Ahafanao mifandray tsy tapaka amin'ireo namana saikaiky anao. Midira ao amin'ny facebook.com dia tonga dia miflex manao Facebook Flex e. Orange. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia hatsaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. C'est l'eau, en classe comme en bureau. Tout simplement le meilleur des stylos. Regarde maman, Loulou est de retour. Oh, elle a apporté le ragoût de poulet local que j'adore. Doucement, Toute, tu vas tout renverser sur toi. C'est trop bon. Oui, mais regarde, tu en as mis plein sur tes vêtements. Ta maman va devoir passer plus de temps à les laver. Mais non, Loulou, j'utilise Omo, il élimine les taches les plus tenaces. Ces taches ne résisteront pas à Omo. Omo est si puissant qu'il élimine les taches les plus tenaces. Omo, résistant aux taches. Sambatra le tsy ela maharaka bolina. Afaka manaraka saison ray manontolo ny série A izy manana canal plus rehetra. Aiza. Canal ty boke efa zao nalaiko. Dia sady mahita série A maharaka Ligue 1 canal plus sport 2. Tsy alarivo le zany ny télé. Raha fotsy lesy manaraka novecation isan'andro. 80 000 ariary ny abonnement évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manakely ny toeram-pivarotana Canal Plus rehetra. Les bouquets Canal Plus. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalin'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé. Le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao an'ny fianakaviana rehetra. Jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe. Efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Ny fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ho fampandrosoana fandrosona maharitra kalitao tena lafatra miaraka aminao isan'andro sy natao andretra. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Alors, comment avancent les travaux? La galère. J'essaie de fixer plusieurs choses, mais impossible avec cette colle. Bref, j'abandonne. Mais non! Il suffit juste de choisir les bonnes colles adaptées à des besoins. Patex pour le bois, cuir, métal, Polal pour le bois et Tangite pour les PVC. Ce sont des colles de qualité professionnelle qui sont disponibles chez tous les revendeurs agréés. Et attention à la contrefaçon! Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Je vais en acheter de suite. Patex, Polal, Tangite pour des collages faciles, puissants et résistants. Hey, maloto ny tanànanao. Simbasimba sy tsy voakolokolo ary tsy mahate honina anao. Fantatrao ve fa afaka manarina izany ianao amin'ny alalan'ny anjara etranao? Mandritra ny 2 volana dia amoraina ny fahazonan'ny karatra ny mpandohetra na ny carte fiscale. Anatina antsika ireo mpiasan'ny hetra, tsy misy azy ary eo no eo dia azo ny karatra. Taratasy ilaina, kara-panondrom-pirenena, fanamarinam-ponenana. Ary tsy tapaka ny fampalalam-baovao. Anjara etrako, ho fampandrosoako ny tanànako.
L'université digitale débarque à Madagascar. Pour sa journée porte ouverte, l'École supérieure de management vous invite à une rencontre avec le corps enseignant et la présentation de la plateforme www.esum.academy. Venez vous inscrire et profiter de notre offre promotionnelle à seulement 50 000 ariars. Prenez dès maintenant votre avenir en main, car vous, les bacheliers d'aujourd'hui, serez les entrepreneurs de demain. Rendez-vous le vendredi 30 octobre 2020, de 8h à 18h, à la salle Les Orchidées Hôtel Ibis Saint-Cournjan. Esum, le défi de la réussite. RDJ am Sivy Maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy. Raha nanonina ny diran'ny rivotra. Tonga dia asan-dava hatrany no ampidiriko voalohany. Resaka De avy eo miresaka baolina kitra. Avy eo miresaka baolina kitra. Resaka baolina kitra zay zany antonavana eto resaka Ihany tompoko fa dia manana ny resaka hoe Côte d'Ivoire Madagasikara zany zay tsy fédération eto so de ndray fa ohatran'ny saika ho avy zany de fa hono azourné zany azan-dakely aloha satria dia amin'ny sabotsy izao ny tarika kika izavady somalina tarika kika ao amin'ny aire de bypass aire de bypass izy bypass moa zany misy azy itsy amin'ny aire de bypass ny tarika kika amin'ny zoma izao toerana mora hita tokoa ve zany ny zoma ihany koa etsy amin'ny etsy andavamamba indray zany etsy amin'ny lakabanina dia misy an'ny 25 misy fampisehoana anankiray arahana amin'ny zalary reo zany manomboka amin'ny 7 hariva izao izany rehetrarehetra izany sabotsy kosa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro etsy amin'ny kickback ny tarika mijà zay anao hetsika anankiray satria an'ilele tamilady zandray mitondra ny zikolo amin'ity fa ionao ratsy ao ziko eny amin'ny lalam-baovao asa ziko eny amin'ny lalam-baovao ivato manomboka amin'ny 7 amin'ny 30 zany izy amin'ny lalam-baovao ivato izy zao le izy tsy haiko hoe amin'ny Senaka fa le lalam-baovao tsy haiko hoe aiza ho aiza eny fa hoe Senaka lalam-baovao le izy de amin'ny fidirana raha hiala ariary ny lalam-baovao moa zany ny vato zany de miala avy eo soavy masoandro tsarasotra botifasiny zany lalam-baovao zao tonga eny amin'ny base de izy Senaka aiza zay Senaka de atao hoe fantatry ny olona moa zany le izy kanefa efa misy lalam-baovao anankiray misokatra zay mihinana commune Ivato koa fa mihinao fa tsy any angamba le izy kosa aloha fa aty amin'ny ilany Antsinanana zany za tena tsy azo azoko sarin-tsaina fa nona fa raha lalam-baovao no lazainy zareo zany dia iny lalana mandeha tsara sotra Botifasiny iny zany le izy ny agenda basy aty fitavitra kosa amin'ny 27 volana novambra ao amin'ny CCSK dia 0 marandry iarahana amin'ireo namana niarany hira tetsy amin'ny plaza fa ao amin'ny CCSK zany amin'ny 27 novambra io ireo hira nahafantarana sy mirainy 0 marandry de iarahana amin'ny zao misy Luka de misy Ponina angamba zay Sarija de misy any Fanja de misy any Na de misy any Lili de misy an'ireo mpitendry samihafa ary isany tendry amin'izany guitariste ny 0 marandry le manana le coup de main le 27 novambra zany amin'ny CCSK ny ankoatran'izay de efa dieny zao de efa ankalazaina sady na somary laklosy maneno moramora aza ny tarika joary ao amin'ny plaza amin'ny 20 desambra io mantsy aloha zany mahazatra koa ny hoe akaikikaiky vao manao an'le dokam-barotra fa zao aloha atao alavitra amin'ny herintaona Rastroma e volana juin 2022 zay ny anankiroa aloha fa rehefa aveo tsy resaka ny amin'ny misy njara Marcel sy moa le anankiray le rasta iny le ry le miaraka amin'ny njara Marcel Shakira ndry le amin'ny zoma zao zany Shakira le rasta le avo Tsirabe Shakira fa Marcel avany Amerikanjaka avany Moramanga tsy orinirina zay teraka tamin'ny 20 febroary tao manakambahiny Antananarivo faharoa dia itatia ny fotokopian'ny karapanondronao marina fa tsy original ity karapanondro ity fa photocopie tika fa certifié le izy photocopie certifié ity
satria tsy tokony manoatra an'izao izy raha ohatra ny tena le tena izy na ny amafiny ty ary dia hafa mihitsy rehefa tena izy anao tsy mpiteny ihany fotsiny aloha zany momba ny hoe lalam-pirenena fa 720 fa 320 lalam-pirenena faharoa ataovy zay atao zay fotsiny zany. Za zao anisan'ny teny an'le olona filoham-pirenena anankiray zay raha vitanao reny 44 io manampy anao io amin'ny fifidianana manaraka tsy vita mola izy. Nisy fotoana ny engin tao nandeha fitoriana samihafa tapaka ny contrat zay vita ohatra ny naingany sy mbahiny indray zay fa ny zavatra tena misy amin'ny ankapobeny de miandry ny olona raha fa vita io mitehaka fotsiny ny olona. Fa manahirana le hoe misy tompona andraikitra mandeha de asisina fitaovana hitahita kely asina asa ohatra ny somary aseho hoe io fa manao an'le izy. Misy olona aloha zany avy any Faratsio de niteny taminay mihitsy hoe tsisy lalam-pirenena fa 320 vitavita zany ary régime telo no indray tompona andraikitra amin'izany aloha raha io le fitondrana ny fampitohy zany samy tompona andraikitra aza fanipy baolina aloha anankiray faharoa ataovy raha azo atao raha de ataovy ho anareo tompona andraikitra ny asa ndraika ampiseho makanesa amin'ny lalam-pirenena voalohany de adiadio iza nanao an'io ahoana nanaovana an'io inona ny fitaovana nampiasaina fa mafy io sady tsara tsy hoe tsara daholo misy ratsy any lalam-pirenena voalohany fa io ny anisany sady natezaka naninona arany tsy mitorotry amin'ny dolo zay vita rehetra Antananarivo renivohitra ihany koa la cloche ting tong aiza moa le lalovako maly eo io ngamba io mba atao fraka io atezana lalako maly raha Tananarivo ndray zany zao fa manomboka ivoatra kosa ny Manjakaray satria de fa manomboka commune rurale izy teo fa hiakatra commune urbaine izy atoato satria lalana Ambodivona menga ave atao Ambodivona iny zany tare Manjakaray de fa mino fa tena fa ao panamboarana tanteraka ny 67 tomboka efa tsy 67 tsony zao fa commune rurale ambanivohitra 67 satria ny fidirana rehetra avy aty avaratra avy aty Madinika zany anao avy aty Vazakosa aty anao amitsofoka mivoaka mahazo an'iny Andotapenaka iny anao ny aty makany atsimo koa ianao ny eo ampovoan-tanàna koa ianao eo zay le 67 ara-povoany centre le akaikiny koa mivoaka io rehetrarehetra io zany zay mampivoany an'io ary dia efa commune rurale Nambanivolo ny 67 izy am'izao fotoana zao satria dia tsara tokoa ny lalana andana sarety de fa lasa commune rurale 69 efa iezany izy lesy ny lavaka betsaka lazay lafa Ambanivolo 67 aza mampiteny tsy niteneniko voambolany zany ka modidi satria ny tompona andraikitra tokony miteny eny ary hitanay reo lavaka reo tompoko eninay ny momba an'ireo tompoko fa tsy mbola vita reo ohatra afaka miteny an'izay ene zay moa zany teny Talatamaty de sady conseil communal zay no misy be ny tanàna atao sady namanay no terenay ihany tonga de miteny foana mbola tsy vita re ohatrohatra zao fa ny teto bolato am'izao ty amboarina am'izao ty teto zao fa ny tsy ampy ao anatin'le izy de ny resaka fanazavana omenany olona ekena fa misy lavaka tompoko manoloana ny tsenanareo sy manao antranareo fa tsy mbola vita io fa tsy misy vola mbola azo anaovana an'io mihitsy aloha satria tsy ampy mivola ohatra ny olona ke menimenina foana raha vao misy ny lavaka io ohatra amin'ny 67 sy ny Riambadika akaiky ny Fabio May taloha io namboarina io de nisy fotoana tena vita tsy niherina ny taona io izy koka ndray ka raha sendra avy ny orana amin'izao de tonga de tsy afaka andehanana ny lalam-pirenena 720 ohatra zao hoe ny lalana zay mora re tompoka raha mety ohatra hoe miala avy eo amin'ny fivarotana Ambodifasina mandeha mivoaka ary Anosy Avaratra tena mamaolana ny le rehetra raha ohatra ka somary terasena de raha arzita de amboleo raha temizian sisiny ohatra fa raha vao avy ny orana eo tavelo ry farasy mamana satria zao ohatra ny raha miresaka lalana foana zany ohatra ny hoe nirezesako teto aloha zany de idirodirana ihany le satria lalana makany Morondava hitran'ny Dabolava dia efa manomboka kely le lalana satria efa koandrika le lalana amin'ny ankapobeny zany hoe efa tsasany sisa ny lalana azo ampiasaina ao anatin'le izy ka raha ohatra zany ianao olona tsy mahay an'le lalana ka le mirimorimo be avy any amin'ny alenao any mety ho latsaka tratrin'ny accident amin'iny lalana iny satria kely loatra le azo ampiasaina sisany ka eo zany no anairana ny sain'ny tompona raikitra hoe jereo tompoko ny lalana amin'ny ankapobeny satria raha iresaka fampandrosoana aloha tsy lalana aloha nisan'ny voalohany ankiray satria ahafahany entana mivezivezy ahafahany mivokatra miakatra de tsisy afa-tsy ny lalana zany any be alalana zany anisan'ny fatra-pamokatra vary ihany koa aoriana fatroloatra mangolosomaavoay de alohany anaovako le piban'le tranobongo de za zany raha za miteny
tsisy enoko sira reko zay kabary nataony zay momba sy tsy momba satria nisy tompona ndraikitra ambony fanjakana ny kabary de aveo misy ny delina kabary de aveo misy fa zahay na bodrabodranay le tanàna io le lalana misy mitondra resaka sy mitondra sary misy mitantara ny zava-misy de oka tsy sakabilo tsy maintsy misy raha inao an'izany asoroko amin'ny sisiny zany zay mikabary sy zay milaza manao tsy manao sy ny sisa satria ne raha tao ambany lavaka tao tsamanitra raha delina de sarina amboarina iny zay raha tao ambany de eo ambony misy tompona ndraiky mpanjakana ambony nakany amin'ny faritra Ambatondra Zaka de niteniny zavatra samihafa de atao hoe zay fa zaho kosa nefa aloha ho anareo zay mety tompona ndraikitra ambanimbany ao anatin'ny fikarakaràn-javatra oka tsy isy le fiatsaram-belatsia ara-pitaovany hoe izy tompona ndraikitra ambony de apetrapetraka sy isina zavatra amboarina oka itsika menakavy na roviana na raoviana tsy ho endratrendratra itsony na iza tompona ndraiky mpanjakana ho avy io tsy afaka io manderaka ajanozay ny azan-danitra ny bongo moa zany zay ataony vokininina Goteliba le tsy amitra bongo zany Goteliba amin'izy ma zao manomboka amin'ny fitsasany ariva Goteliba rano fotsiny feo d'artifice toro eo le zone fan zone be nodose le toerana ka eo no amin'ny nodose na notrezy na konzy eo le toerana ho safidinay arakaraky ny isanareo zay tonga mamandro toerana moa zany de eo amin'ny tranobongo zany ny feu d'artifice toro izy io de toro miodina izy io miodina farany vila izy tsy mbo tonga ny deko de ny asabotsy indray eny amin'ny Villa Barea misy manontany hoe toerana manahoana de andefa ny saran'ilay toerana miaraka amin'ny sehatra ilalaovanako rehefa aveo mafinaritra ny toerana ny orga amonde zay ho tendreny ary ho jerentsika ihany ny gazety rahampitso sasasasany amoaka ny momba an'izy io ny mozika ho tendrena asongadina kokoa ny dokam-barotra momba azy satria ny orga amonde manome an'ilay feo tena mafinaritra miaraka ny pahay miangaly azy de ny feonay Dimiana Dahy no mihira misy any Zozo Luka Lili Miravavy de zako manao andreo hira samihafa mafinaritra de misy ihany koa ny hira ny RNM zay karazana hoe fandotrarana tanàna olo valala fiainy fasana izahay mitahiry sy mamikitra de mamirina an'izy ireny satria misy ny may misy ny voatahiry de averina iraina ny hira diska voatahiry ny hira diska samihafa zay mbola tadidy ekena fa ny repertoire nosoratana tamin'ny famerenan-kira de misy 20 eo de misafidy ao anatin'ireo izahay rehefa aveo rehefa hanao nisy eo zany asabotsy manomboka amin'ny rora sasany eny amin'ny Villa Barea 200 metatra mialana sapanana mankeny Ambohimanga miaraka amin'ny koba sosisy na talata volonondry ny menakely ezaka amin'ny mofokasina Analamahitsy dia ny ramanonaka Sabinamma dia ny trondrokely ny Ambodifasina zany akoatra ny zavatra fa mazatra antsika ny asabotsy zany koa no famarana ny fetin'ny la bière ho an'ity volana ity tsy resaka le resaka bola kitra amizay fa zay tynetaveo ka ianao ve tsy mametraka ianao de hoana aloha toizana andresaka aloha ny azo anahiny koa amin'ny asabotsy zao no famarana ny fetin'ny la bière izay natao tamin'ity volana oktobra ity ka etsy asabotsy namena fotoanantsika manomboka amin'ny 10 maraina ary ohatrany lavalava eny ny fotoanantsika eny eo amin'ny batiky Juventus eo zany misy le toerana ho an'izay mahita zany de lany makany ana mena mihitsy zany izy rehefa tonga asabotsy mahazo an'ilay le toerana misy ny taxi B de mandeha makavana antsika raha makany amin'ny terrain fa tsika mbola mandroso de de eo aloha kely eo misy lalana misapanana mitsofoka kely toy zay de anina mena any Ambato fotsy na miana any amin'ny gauche de le makatika fa makany amin'ny gauche ka tsy le makano fa le eo aloha le makany amin'ny gauche ka zay teneko makany amin'ny akavila zay la makavana zay le tsy tiako mihitsy ny azy ianao rehefa io anao de manoatra zao de makaga tokoa manina rehefa eto amin'ity toerana zay zany fotoanantsika va mafinaritra parony amin'ny azoma zao manomboka misy voralina amin'ny amisivoka le izy miaraka amin'ny Solmenada glacier fona toko fa tsy natao parafilazaka nefa tsy solazaina amin'ny zoma zao manomboka sy voralina nitarika Solmenada zay anao kabaret anankiray ao amin'ny le glacier izy io ka etana daholo le rehetra zany hoe tsy voatery hoe tsy maintsy zay aviany ihany fa zay bakafy mihitsy fa zay bakafy rehetrarehetra an'izany tarika Solmenada zany manimaniny any an'le loatra reny ry sitrapon'Andriamanitra ao daholo ry sitrapon'Andriamanitra reny ao daholo zany rehetra zany miaraka amin'ny zanaka Piosika tsiritsara fa ny fanentanana fotsiny zanaka
tamatavy fa ny fanentanana fotsiny satria nisy anaka manao fety moa fa raha mahalala ihany tsy maintsy misy koka aloha ao anatiny ao tsy maintsy misy koka le koka zay tsy maintsy misy endreny zany ho azy tsy ary ela be za balance zany dia afa manaka zay koa mba fanentanana kely ho an'izay fantatra moa zany mpanao fety avy any amin'ny faritra iny tsy maintsy misy bagara ary raha vao tsisy bagara io izy sara tsy namonjy fety avy tsy maintsy misy kely an'zay zany ka dia milamina tsara ny sécurité amparkina ka dia manaja ny fepetra rehetra ho an'ny resaka amiana ara-pahasalamana daholo zany rehetra izany ka amin'izy mazao ny tarika solo mianakavy zay taretiny solo mianakavy vaiko rehefa avy any ambadika any fa zaly ty saka hoe mitady anao mitady hoe atao I feel good zany delona fa lasa fitenina be tsara fotsiny le izy fa tsy mbola mila boshina tsara mbola hidrahana le meka ngamba aloha le izy aloha manaraka zany satria feony somary kelikely tsy iny le izy miaraka am'le fa ny resaka agenda sy ny seho dia tsy manakana ny fanontaniana apetraka eo ohatra ny manaona sy manahoana ny fifandaminana ny fitsongolohana ny fomba fifandaminana sy ny fitandremana inona ny fepetra fifanorona sy fanasaziana raha tena ilaina ao anatin'ny zava-misy akapobeny ankehitriny izay mbola misy tokoa ny aretina araka le resakantsika teo amiko ny hevitro za hevitro zay tsy midika inona sy inona akory ny fahatanjahan'ny vatany malagasy efa niatrika an'izay matsato sy mangidy rehetra no mampatanjaka kokoa azy mitovy hevitra amin'ny namana mandefa mesazy ato eo ihany ny fitandremana samihafa manaraka ny fepetra ny fanjakana isy tapabolana tao anatin'ny resaka confinement sy ny couvre-feu sy ny sisa fa tsy maintsy manaraka ny any ivelany ihany koa isika amin'izao satria dia manaraka ny onjan'izany ihany isika rasana kely kamofo zao ny entana misy entako ny ainga efa ela tany dia tsy haintsony aiza le izy am'izao satria dia tsy mety tonga mihitsy ny fifamoivoizana anabakabaka sy ny dia samihafa fifamangina sy ny sisa mampalahelo aloha ny fianakaviana am'izao rehefa le tena le vaky veraka reny hoe ny sasany ariny sasany atsy aloha fa dia tsy fa ny atsika eto moa zany mbola mba misokatsokatra aloha ny fifamezivezena lasa mafimafy ny sazy mahazo an'izay tsy manao kasibosy lasa adany ray miakatra be le avonina dia adany ray mihitsy no manao an'le satria moa zany raha mitena le ambaton'izay fa nahoana hoany mbola tsy nitohy loatra mbola en instance zaho maly nandalo tao amin'ny hôpitaly be felatanana fa miatra indray ny lay fepetra natao tamin'ireny fotoana ireny miatra indray satria courage nareo dokotera ny akondro zao problème ohatra ka tsy mahatonga mihitsy raha vao anina tsy maintsy alefa mivola zany ko ny resahana eto ihany satria izahay niara-ny anatra tao amin'ny lycée Ambatondrazaka tamin'izy mbola nitambatra classe de 6e 1 5e 1 4e 1 de avy 3e 1 de rehefa aveo izahay dia lasa seconde 1 daholo moa tsika le rehetra zany zay afaka aloha de rehefa aveo vao niparitaka efa nanangana karazana fikambanana izahay mahafinaritra ny fampiresahana sy ny fiarahana amin'izao ireo zay mahafantatra fa niara-ny anatra taminay tamin'ireo klasy ireo ary tsy mialonjafy eny aloha ao anaty serasera fa afaka miresaka ao ihany koa ireo zay niara-ny anatra sy même classe parallèle tao amin'ny lycée Ambatondrazaka tamin'izy mbola tsy nakeny Tsamarova zany amin'ny 9-7 novambra izahay dia idina akany amin'ny lalam-pirenena fa 420 akasary misy ny amporisianay de hoe toy izy ho hita fa ny olona faly foana rehefa misy zavatra vita satria tsy na raha ho an'ireo olona zay maneritseritra tsy te hidina hany sy dia raha makany amin'ny district Ambatondrazaka aloha zany dia tsisy fiarakodia mandeha amin'ny alina ny fidinana any fa maraina foana ny fafana vezivezy amin'ny lalana district koa any ianao raha vao zany hoe mazava ihany zany fa noho ny fepetra ndraisana moa zany dia tsisy alina mihitsy zany tabofoka fa ny avy ny mpitandrefana ihany no misy alina ny fiarakodia izay miakatra na midina fa ny makany Ambatondrazaka vila zany dia mazava ihany inonareo tsara ny le fandehananay menga zany zany amin'ny maraina any amin'ny zoma fa 9 novambra dia mandeha zany zay zany mino zay fa vizy mbanitsena zany zay dia fa ataony mamelo sy raha fa nitandreo zay ao be mbary zay mihinam-bary inareo avy etra nina ny loka ao zany amin'io trondro tilapiabitapelaka be nendasina sy gisa karakarainy generalinjato izy zany satria fa ao an-tanàna ny alina an'io zany dia miara matory any Ambatondrazaka ka tsy miara matory
fa hoe matory any daholo matory any dolidolo zany fa tsy miaraka misy ma zany ty ataon'ny ladina tany tianao lapabe zany sasany anjarinareo ma zany sady tsika raha tena le retsy nisy nifampisipyantsika tany talohavita ihany nareo am'izao alina zao iny mahafinaritra tsy te hisaraka misy telo andro le fiarahana ny ampitson'iny zany de misy lelona ofisialy zay atrehana mahafinaritra zay fifanojo satria fifanjojon-javatra zany hoe le mifanojoko telo fiteny ty mifanojo ny sabotsy de ny ariva miaraka amin'ny tarika vokininina fiarahana mihirahira makafy ny hirahira izahay misy ny Luka, Lilia, Chauvin, Zozo de Gotia iaraka ana fanalanonana irana amin'io sabotsy io fanalanonana ho an'ny rehetra ndray zay lina ka maheno an'izao rivotra zao nareo any de tenenina ny tanàna fa izay tarika vokinina de anao fampisehoana spectacle ohatran'ny taloha tansantarala moa ataona zany fa lasandriamanitra koa lasa mivarotra de tsy haina izay zany anaovana anazy aloha fa hitantsika izy ireo tsy atao mikanja rasolonjatovo ngambe asa sody misy olona fitopolo mijery aiza Bellerive izy io zany tsy meka ndefa tamy fotsy koa movoka be nefa neny raha injato ane zany de aloha moka ny tamy fotsy ndray sahany akaiky ny lagrotte sahany Tsamarova akaiky ny piscine toerana ampiarahana rehetra teneny any Tsamarova ambadiky kininina sahany amy lanja any amin'ny any atsiro zany tompoko toerana fampiarahana tambadina zaka zany la source zany la source zany rehefa enony ao an-tanàna tany amy la source ony de hoainohainina ny ampianarana rehefa latsinainy te raha nirina ony tany la source tany sambotsy hitandrivo miraikitra de ilazao ny olona any zany fa nitarika vokinina ambadina zaka amin'ny fafito fahavalon'ny volana voanambra mbola tsy vita mbola tsy vita zany ny fandarana région ndray resaka hoe ny barika dimy ahoana zay moa nandrasana teto hoe ahoana ny organisation de barika dimy satria raha ny olona tena tia baolina ary faly satria barika dimy de efa feno barika dimy mangataka valiny ihany zany hoe misy quota ve mety ho ahafahana hoe dimanjato ny Antananarivo hoe voyage organisé roplanina manokana affrété mifanjaka asa zay mba tokony nambarana fa tsara ho le logo fa tsy hitaka izy olonareo am'le logo tsy de manina ihany le izy zay ny miteny hoa ohatra hoa zany hoe ny society zany andrahoana miaraka amin'ny fromage tsara ne fa tsy tiako azonareo tsara kosa le nuance an'le fanamariana de tsy tianao fotsiny le izy ilarisala ty mpiteny zany so de mananina de tsy tianao fotsiny mihitsy ka io zany mitovy amy Luka mpanao baolina mitovy amy Cristiano Ronaldo mpanao baolina de etsekilany misy any Messi mpanao baolina de misy ny Ansoufati balle au pied misy any Zlatan Ibrahimovic zay azo omena baolina mora vonoana fa tonga de matiny fa ome baolina de andana hoentin'ny lavonona any tsy matiny raha mena baolina mora vonona le fa mety azony baolina mora vonona fa tonga de matiny mety kosa le zany le baolina maty le rita amy lahy tena kongo foany zany ny fanamariana omenany anaty le zay izy zany le logo lany tam'le komity ny karakarana izy inony le izy ane zany zanga iverikonareo fa tsy maintsy manaiky miteny hoe tiako ny sainam-pirenena Portugal tsara le izy fa tsy tiako ka na maintsy fotsy mena ihany tsy maintsy fotsy mena le izy fa fotsy maintsy mety ny lokony netsy miovana ho teneny lahy hoe enakisoso ravitoto ary ravitoto tsy enakisoso fiteny tsy manino raha am'izay lafin'izay kosa aloha rehefa hoanina antsotro izy ohatra rehefa miteny scorina baolina de any am'le kianjana anaovana ny tomboka maketo aloha eo le nuance de zay zany momba ny resaka hoe logo ny fédération na baolina kitroka iny izy ka fa saingy eo am'izay mba manao commentaire ny tena zany hoe ekena ary ekena teka tompoko iny la iny le izy ka ary ajaiko tanteraky iny rehefa iny ny saina mikopakopaka amy resaka baolina kitra ary tsy mampiova ny fitiavako ny pare iny tsy mampiova ny fitiavako baolina kitra iny fa hoia hoe mavisatra jerena le izy de misy ny cravatte oatra miakatra kely le cravatte iny am'le hoe iny zany ravinala tapindohan'omby le omby zay le tia zany tsy ampiovany aninao fa resaky ty ambova vady nefa mitombotombona zavatra resahako fotsiny amin'le hoe fakafizana sy tsia ny barea de mivelatra somary mivelatra kokoa ny tandro fa tsy marangitra ambony zany hoe tokony le izy mitovy am'le vola ihany zany pôzy le izy aloha le vola mitovitovy lay fa za namboatra logo anankiray zany logo underground fédération na malagasy ny baolina kitra tsisy idirany iny mihitsy reto avy ny sary ataoko ao aminy vola godasy faneva tiako
faneva de tiako mba atao anatin'le logo izy zany maître tir toko volony Désy monstre toko tiantsama masina taloha toko akanjo Saint Michel toko volona Crispin chargé be le logo na reko na mahakamana misy nareo zany hoe le hoe omby aloha zany le tokony ao e ravinala tokony ao mamey le izy zany ao ny sarina baolina moa zany de ao tsy maninona de fédération malagasy de cuir ohatra zany de rehefa manao baolina mihira anoanana ny baolina kitra moa zany de manao rindra cuir anoanana ny bare tokony misy olona fédération ho avy teto fa nahagaga sy natalanjona azy tratra mikaratra mena ho zareo de tsy manino zany fa de na resantsika foana misy ny agenda maro fa tsisy voavaky any tsisy misy tsy tonga ty aminay kika aloha efa voateny sarotry aminay izy kehitriny makasena hoe afaka nanao zany tour du lac tany Ambato zany taloha aina sokoariny afaka manao fandana fotsy manao lesika hoan'ny tatsamy bika omby vavy ilay amin'ny logo omby vavy moa misy tandrony fa ny omby koa tena tsorona amintsika fa tsy ny lohany sy ny tandrony tokony atao eo satria tsika firenena agricole de tokony le nonony eriarina anao tsy mety zany satria omby laly izy omby laly izy de tsy maintsy dibelezavadaliny atao zany ohatra omby avy ao arina de misy rambo miainga kely ohatran'izao de tonga de hitanao hoe le cervelle ohatra mety koa nge zany zao nge te original nge tsika tokony mba manao zavatra manay taitra hoe le logo de la fédération malgache de football est très original parce que on y voit la queue d'un zébu la queue les rambony so de mitritra ndray tsika hoe fa tamin'maly vao hitako hoe le sakanay tokay la fa vao fitako ny mena kely ny ravirafy zay tokony tsy teny la lizy so lasa nieritseritra lizy zay le ino le omby le la queue la queue la queue azo atao koa hoe asiana soratra hoe Madagasikara danse Jérusalem ohatra de toy zay ny fandarana aloha zany anosy tsy mbola nahita zavatra fa nareo baronina ohatrinona le izy ohatrinona teo ohatrinona le isan'le olona le hoe ndresahana sy ny sisa efa hoe 500 000 ohatrinona moa le karama farany ambany amin'ny malagasy am'izao 230 000 ariary 260 000 ariary ohatrinona moa zao ny klaon'ny atikena raha ohatra ka ny resaka barika 10,000 ihany no afaka miditra de 30 ty zao misy any amin'ny tanàna Zoary misy hoe tafa anglita hono izy tafa ry zalahy zany ry Jovin misabotsy raiky amin'ny 3 oktobra ho avy zao de misy androm-bola talenta ny Nicole Bera Jovin de Ioby zay zany izy io manomboka amin'ny firty manomboka amin'ny ariva tsisy manomboka amin'ny firty tafanglita ty tanglafa de manome fotoanantsika indray rahampitso amin'ny fandarana rivotra alarobia fa 20 ny volana oktobra ary de mbola miresaka amin'ny tsika mpanao lanonana ihany hoe rehefa miantso ny artista de aza ohatrinona ny tenenina mialoha fa ny fahafahan'le artista aloha antaniana zay vao manontany ho antsika olona tsotra miantso amina resaka fanentanana na fety any an-trano manora eto zany mba tsy andany fotoana hoe aleo raha pitsondray azavainzy tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manasa olona alasinainy taratana larobilaka misy moa sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny panté taxi be.